fankasitrahana ireo mpanakanto mendrika indrindra tamintaona 2024 RDJ 96.6 FM Orange sy Coca-Cola manolotra anao RDJ Mozika. Amoaka rakikira zany ny zazakanto ato Iany tompoko. Mangasitraka re ndao vonjeny toeranareo dia mirary soa ny zazakanto. Tonga soa Rebeka. Merci, manahoana antsika rehetra dia manahoana. Manana teny kely ho atolotra ho an'ny mpankafy ianao. Ya. Merci ho an'ny mpankafy dia surtout merci ho an'ny RDJ natongavako eto amin'izao andro izao. Ie, minona ny programma kely ny Rebeka zao amin'izao? Ny programmako moa za tamin'ny herintaona iny miasa mamoaka hira foana fa amin'ity taona ity anao hetsika amin'izay. Aiza no mety hamantarana an'izay programme izay? Le hetsika ho ataonao? Premièrement mety amin'ny pageko Facebook. Ya, Rebeka officiel dia ao zao voalohany tena afantarana. Ya, efa akaiky mihitsy. Iany ary misaotra betsaka ny Rebeka dia mirary soa sahady ahazo fahafinaretana miaraka amin'ny RDJ Mozika amin'ity anio ity. Ndao ary efonjeo ny plasinao. Aloha tsy nentsika miteka mafy be kosa rao ny mpirehetra. Miaraba tompoko. Tonga soa ianao. Tonga soa be tokoa. Manahoana ny fihetsem-po? Tena tonga dia tsy mahita tenenina mihitsy fa mihetsika loatra. Dia faly be, tena faly be. Anisan'ny voatsonga ao anatin'ilay mozika rapy. Dia efa fandresena sady na dia mbola tsy ao anatin'ilay hoe mibata an'ilay izy ara zany. Efa fandresena ho anahy manokana zao hoe miakatra eto amina sehatra ohatran'izao. Ekena re, zakatsika tsara ve le atao hoe artiste mety aminao ve zay? Hoe zahanao ho zakaina. Hitako hoe ohatran'ny sarotsarotra ihany izy fa zay vao manomboka sady mianatra ihany. Manomboka mianatra hoe artiste. Misy fianarana izy io. Ekena re, mirary soa ny Aron Pretra dia ndao vonjeo ny toerana misy ny rena manao ary. Miarahaba tompoko. Tonga soa ianareo. Afaka tonga dia sady mamonjy toerana. Androso daholo izy ireo. Ao ary malakilaky ary tsika raha hoe androso daholo izy ireo. Vavao any Jazz Band aloha na izany naty izany ary. Faly nasaina dia faly tonga. Tsisy vavao. Andray kosa ahoana ity tsisy vavao ity? Ny rakira ve efa misy zao? Efa mampanamboarana mihitsy dia kely sisa volana vitsy. Izany hoe amin'ity taona 2024 ity. Tena marina. Reo avokoa ve ny Jazz Band? Mbola be dia be any fa solotena fotsiny reo. Mankasitraka ny solotena ary dia mirary soa ny solotena ary mahazova finaretana tompoko amin'ity fetintsika androany ity. Ndao vonjeo ny plasy azy. Reny ny Jazz Band. Tarihan'izao izy teo andriana le mec. Tompoko. Ie, miarahaba tompoko. Mankasitraka ny namaly ny antso. Miaraba ny Oliva dia miaraba ny mpanotrona ny mpijery sy ny piano rehetrarehetra. Tonga soa indray atao amin'ny RDJ Mozika. Andia ny tsy haiko hoe fahafiry fa taona 2024. Gangsta Baba adian'ny fahafolo dia miaraka amin'ny narindra anankiroa solotena ny tarika. Mankasitraka dia mirary soa anareo ary zany keo amin'ity anio ity. Ao tsara? Ao tsara dia misaotra ny RDJ, misaotra ny piano ny fidy dia manantena fa ho voasafidy ilay zanako. Zanako samy natera be vavy samy niteraka vavy manambady vehivavy zanaka anisan'ny lova tsara indrindra. Zanako foana. Zanako. Ndao vonjeo ny plasinao ary. Zanako tsy misy teny ambarafiry makasika an'izay hira izay fa ao anatin'ny tononkira ny afatra rehetrarehetra. Tonga soa Meza. Ie, miaraba antsika rehetrarehetra dia miaraba ny RDJ Mozika. Ie, Meza mpanakanto feno ve? Mahiara be da be aloha dia tsy haiko raha feno. Inona avy ary no hainy Meza? Koatra mihira sy mandrify mamorikira dia manao sakafo dia manao maquillage dia manao manjamanja dia ahoana fahitanareo an'izao? Manja kosa. Mankasitraka ny Meza namaly ny antso androany dia mirary soa ny Meza ihany keo amin'ity arivariva ity afaka mamonjy toerany Meza. Mandroso. Ndray wawa kely dia misy ndray wawa be. Andrekakio. Wawa. Manahoana wawa? Ndry miaraba ny wawa dia tonga soa ety amin'ny RDJ Mozika amin'ny CCI. Faly miaraba antsika jiaby dia rahabenay manokana koa ny naroa ato amin'ny RDJ. Faly ny tegnako manomotogna fetibety ihany. Taiza foana? Izy io ma zegny isan-taogno za mikasa fo
ho avy kanefa asa maro biby dia tamin'ny taogno ty zegny mba nataoko première liste ny rendez-vous amin'ny RDJ. Misaotra indrindra, misaotra be dia be any Wawa dia mirary soa ny Wawa sy ny mpanaradia ny Wawa ihany koa mandroso ianao arany mahazo toerana mahazo mankafy tsara ny Wawa kely. Salama tsara ve ianao? Salama tsara. Manahoana ny fitahitainana natao anatin'ny fiandrasana ny mety ho valiny mbola ao anatintsika izao? Efa zava-dehibe aloha ilay voasafidy fa mitahitaina kely ihany. Ieny are ndao fonjeo ny toeranao ary dia mirary soa ny aingo andriamananteny. Ny mpanakantsika manaraka efa vonimboninao. Raisika mitehaka mafy be indray raiky mpanao cover izy a irany dama zao no nataony cover anisan'ny entsika eny dia mandroso ery amin'ny Oliva Andriamananteny. Miara aba tompoko ataovy kely ary hoe le hira. Le hira aza manadino anay zay le izy. Izy andama zany eny e, iza no aza manadino nareo zay ny mbola eto e. ay moa tsika eto ambany daholo sady fa miarabantsika rehetrarehetra tonga eto amin'ny CCI. Dia mirary soanao mankasitraka dia inona fa izotra be dehibe ny firanao ngamba tsy hijanona eo amin'ilay cover e. Tsy mijanona eo ka Satandremo manahirana. Zatra ve ianao? Mbola tsy tena zatra tsara fa miezaka. Inona ny olana? Tsy tena misy hoe olana fa miezaka fotsiny. Fa maninona no hirany tiana ny safidinao ary? Ny antony safidiko anazy efa ela moa zany indriny a dia efa hatramin'izay koa no hoe efa ohatrany efa nanetaitratra izay dia izay na tonga le safidy hoe aleo rangaty mba atao cover. Eny ranga fonjeo ny toerantsika arany. Eny tompoko? Efa niona tamin'ny tiana ve izy? Mbola tsy niona tamin'ny tiana fa tamin'ny talohana nanao an'ilay izy a efa nihira taminazy a tamin'ny alalan'ny Facebook nitady mafy anazy mihitsy a dia nanaiky izy tamin'izay. Mahafinaritra. Mahafinaritra. Ndao fonjeo ary ny toerantsika dia mirary soa anao e. Io ny mpanakantsika manaraka. Mpanakanto manaraka izay anisan'ny voantsonitra ihany koa izy tamin'iny taona iny zany a mpanakanto anisan'ny mendrika tsara mihitsy. Dia tsy izy akory zany fa i Felicia asaina ianao anatony ery amin'ny Oliva Andriamananteny. Raha nafantarantsika ny Felicia dia ilay hirany hoe laloviny. Laloviny anao. Tonga soa ianao. Ahoana tsara ilay feo anteo Andriana? Aleo izy ngamba ny anao azy. Aleo izy ny anao azy? Ie. Laloviny anao e. Zay ilay izy. Zay ilay feo. Tonga soa Felicia. Miaraba anao rehetrarehetra mpijery dia miaraba anao ny tokantrano koa dia miaraba ny Oliva. Misaotra indrindra. Manana teny kely ampitaina ve ianao? Faly be moa zany zay dia mirary soa anareo rehetrarehetra foana dia tain'Andriamanitra daholo. Isika rehetra. Eny ary mankasitraka anao dia mirary anao aso afinaretana amin'ny ity arivarivo ity ndao ary. Mandroso. Miaraba dia tonga soa ianareo. Ianao zany izao ilay ampovoany. Ie, tonga soa nareo manana teny kely ambara ve? Reo ihany ve aloha nareo e? Anaky 5 zay fa misy mandehandeha any zareo dia fa hoe zay ny miditra eto aloha. Telo nareo ny miditra eo. Inona ny teny Batsipy? Zay aloha izao ny tena endrasana mantsy satria samy mitahitaina daholo tsika rehetra. Izany hoe ankoatra ny fitahitainana. Ankoatra ny fitahitainana dia fankasitrahana sady fotsiny ho an'ny rehetrarehetra izay nanoana sy izay nifidy dia samy miandry izay vokany eo tsika. Vonina tsara hiatrika an'izay a? Ia, vonina foana ka. Eny ary dia mirary soa sahady ho anareo tarika amin'ity taona 2024 ity afaka mamonjy toerana isika fa sao dia efa nahazo plasy andry zalahy dia adinidininy hoe mbola misy anankitelo any. Ny mpanakantotsika manaraka? Ny mpanakantotsika manaraka dia résistance inaine. Tsy haiko hoe rehefa maheno izay hoe résistance zay ve moa misy ohatrany hoe sakafo. Raha ohatra nonanona dia résistance ihany zareo vao amin'ny résistance inaine fijery vaovao. Zay ny anisan'ny natafiditra zareo tao amin'ity hoe RDJ mozika taona. Tonga soa ny résistance in free. In free zao ny in free. Tonga soa ianareo. Ie, dia tonga soa tokoa eto amin'ity événement ny RDJ Music Award ity zahay. Résistance inaine manana mpitendry ve ianareo?
Ie, manana mpitendry complet zahay, manana batteur dia guitariste, claviste, dia ina koa bassiste. Misy toetra anankiray tokony anana mpitendry ve? Tokony miavaka tsara. Zay ngamba famatorana zavatra ngeza indrindra amin'izay. Inona tsara hoe? Famatorana tompoko. Ry mpitendry mila matotra tsara isika, manjary sy afaka manao live tsara nareo, tsy izay ilay izy. Mankasitraka ny résistance in9 mahazo toerantsika rehetra dia mahazo fafinaretana hatrany tompoko. Tato ato ihany koa Olivas Rambelo dia anisan'ny taitra tamin'ny torimaso ngany azo lazana azy ve mpanao pop rock. Fa satria dia tamin'ity fotoan'ity zareo dia tena niezaka be mihitsy. Nisy fiverimberenana miavakavaka izay mihitsy tamin'ny nafinaritra be mihitsy tamin'ny 2024 iny. Zao ary dia raisika indray nitarika Ziv. Ry zareo reto tokoa isan'izay tafiditra amin'ny fiverenana izay ohatran'ny résistance in9 teo. Tsy naposiko mihitsy ny fiverenany zalahy reto. Efa manofy anga Rambelo. Tsy naposiko ilay satria Ziva zany izy moa tsy nahalala zany tamin'izy teo aloha. Zao izy zao lasa hoe Ziv. Ao Oliva. Mino ako fa mbola hitondra zavatra betsaka. Reto ry zareo. Ho an'ny zavakanto ry zareo reto. Naninona ny latsaka ny A, litera A. Zay mihitsy. Ny heviny tsy miova ihany fa mpinamana foana mpinamana Ziva na Ziva. Mpinamana ndika mpiziva tokotrany. Mpifankaty zany mpinamana hoe mifatotra moa raha tena fomba andrazana lizy fa ho anay ao amikambana zany hoe mpinamana tsy mifankafoy. Zay ny heviny. Mpinamana tsy mifankafoy. Iza moa ny anaranao zao? Rod. Rod? Kin. Rod sy Kin solotena ihany ve sa efa ao daholo ny rehetrarehetra ndao mandrosoa arany dia mahazo fafinaretana. Mpanakantontsika manaraka. Mpanakanto manaraka Bruno Jaozara. Raha tena nafantarantsika azy koa tamin'ity taon'ity zany dia tao anatin'ilay hira Barea kokoa ny nafantarana zany hoe Bruno Jaozara zay mpandrosoantsika ary. Zay nisan'ilay maskoty. Maskoty dia tiavantsika mafy be. Misy resaka omby ato salama ve ianao? Salama tsara ka. Firy ny ombintsika eo zao? Tena ohatran'ny maromaro izy le tsy mahay manisa zay fa tsy tazako. Tsy tazanao izy ireo. Manahoana ny fientanam-po namorona n'ilay hira resaka Barea? Fientanam-po zany iny moa zany rehefa matetika efa fanaonay tamin'ny zambola Barea taloha dia mazava ho azy ny voany ary misaotra anareo RDJ nahay ny safidy hira tsara satria maro olona nankafian'iny hira iny gasy rehetra maneran-tany na tsy gasy ara na vazara betabe mankafian'iny hira iny ka mendrika mihitsy ny safidinareo RDJ mankasitraka. Mankasitraka tompoko dia mirary ianao azo fafinaretana afaka mamonjy toerana ianao. Mpanakanto manaraka mpandrosoantsika avy hatrany dia tsy izy akory zany fa Joël Claude. Joël Claude miangala mozika mahafinaritra mandroso tsara hoe Joël Claude. Isan'ny ankafizan'ny Rambelo izy ty. Ka izy io avilavitra ny tonga taty. Mahafinaritra. Dia miaraba azy tsika. Miaraba tompoko. Miaraba antsika rehetra miaraba mpankafy dia mampanitra tena hoe ny sorana anareo nakafy an'ilay hira nakafy Joël Claude hatramin'izay dia tsy zay zany. Inona ny gadona tena ankafizinao zany reny ataonao reny ve? Reny ny tena gadona tena mahafinaritra amin'izao fotoana izao moa aty anao hira mihetsiketsika hoe funk ohatran'izay no tiana hoentina bebe kokoa amin'ity taon'ity. Mirary soa any Joël Claude ary. Toraka izany koa dia mirary soa mpankafy. Zay indrindra. Afaka mitehaka isika rehetra tolorana tehaka mahafinaritra izy afaka mandrotsy Joël Claude maka toerana miaraka amin'ireo mpanaradia amin'izao fotoana izao. Asesisesitsika hatrany andrianina ny fandraisana ny mpanakanto. Ny mpanakanto manaraka zao dia Simsa sy Elboy. Anisan'ny mpivohin-gadona urbain ihany koa mandroso Rizintsamma. Anisan'ny natafiditra azy teo amin'ilay hira izy. Fitoriana niaraka tamin'ny Joanna moa zany hira niarahan'ny Elboy sy Simsa. Miarahaba nareo. Miarahaba ny mpijery rehetrarehetra dia miarahaba nareo rehetrarehetra. Ny mpanakanto ve tsy maintsy saro-kenatra? Tsy voatery. Reny araka tokony saro-kenatra indrindra raha ohatra hoe. Raha saiko mandihy ve dia mandihy kely nareo? Raha izay dia tsy afaka mandihy. Misaotra betsaka arany manana teny kely ianao ambara ho an'ny mpankafy?
fisaorana lehibe aloha fa tonga eto amin'ny RDJ isika. Eto amin'ny CCI isika mandroso ary dia vonjeo ny toerana natokana ho anareo dia miaraka mba mitaitaina eto tsika menakavy. Mpanakantsika manaraka dia tsy izy akory fa Nettex. Zay moa dia anisan'ny tsindriny foana rehefa tonga zay Nettex. Ankoatrany hoe mampihira azy dia Nettex. So dia tsy mahay zany zao na vao izao. Mpanao atsika ihany koa izy taloha Papime. Zay navatarantsika ny Nettex. Say Nettex. Ao tsara. Manana teny ambara ve? Papime ahoana ary. Salama daholo tsika rehetrarehetra. Misaotra ny RDJ zay angamba no teny ambara dia tantara mamy dia pejy faharoa e. Mila mivadika kely zao i pejy. Efa voninao va re ny pejy manaraka? Mazava ho azy efa ao izy fa tsy izay intsony ny andrasana fa tsika sisa sovintsika eno anazy. Raha eo amin'ny toeran'ny famoronana makany amin'ny famohana rakikiry Nettex aiza ho aiza misy anao? Aiza ho aiza misy anao mirakikira amin'ny 16 avril 16 février amin'ny lahady heriny ho avy izao ao amin'ny CCSK amin'ny 3 ora tsy diso ho avoakantsika ao ilay izy mivoaka koa ny pejy fa-4 fa-3 fa-5 fa-6 ekeny mankasitraka ny Nettex dia mirary soa indrindra ndao vonjeo ny toerantsika ary. Mpanakanto manaraka Arion Joy. Mino fa fantatsika rehetrarehetra Arion Joy zay toa dia ampandrosoantsika avy hatrany izy resaka amin'ny Olivandre Manantena. Tonga soa Arion Joy. Inona malaza re any ambadimbadika any? Tsisy malaza fa faly miarabantsika rehetrarehetra aloha dia tratran'ny taona dia faly miaraba ny ekipa ny RDJ rehetrarehetra. Inona ny vonina any ambadika any? Inona ny vonina any ambadika any? Efa clip efa maromaro ny omanina misy koa ny audio rehetrarehetra efa ho avy any daholo amin'ity taona ity zany be dia be mivokatra. Inona no hivoaka aloha ny clip vao ny audio sa ny audio vao ny clip? Miankina amin'le manao zavatra koa moa tsy mora hainao ihany fa tsy promettre aloha fa raha nezaka ataonao zany dia clip aloha ny hivoaka ame aloha. Ekena re mirary soa ny Arion Joy ndao afaka mamonjy toerana tompoko. Mpanakantsika manaraka dia tsy izy akory fa Ery Solomahefa. Ino fa efa fantatsika rehetrarehetra zany Ery Solomahefa zany raha tonga dia ampandroso. Ery aloha efa tenenina foana fa mba hoe tokony mandamina. Tonga soa ianao. Manao daholo. Salama tompoko. Mpanakanto inona no lazainy laha teo? Mpanakanto Ery iny fa mpanakanto malalaka Ery Solomahefa ino lazainy la malalaka? Fetsy. Matahotra an'izany zany ianao tonga soa eto e. Coucou Rambelo. Saotra lesy bay. Ny tena mahafinaritra anay tarika ianao tonga eto io. Tsy tarika io. Tarika ka? Iza no mitenenao an'izany? Za ihany ko. Angakaingana fa makatoerana. Solo, tarika Mahefa, tarika Honora. Ay, mety zany e. Mankasitraka. Ndao vonjeo ny toerana ary e. Mandrapiona. Makaiso. Aiza ny tianao? Ato e. Makatoerana tsika. Makatoerana. Esory eo fa mandany andro be. Ravelo ahoana moa izy fetsy aloha manaraka indray. Tena fetsy izy raha mbola ato amin'ny CCI isika rehetra amin'izao fotoana izao eo ampandraisana ireto mpanakanto tsika ireto mpanakanto malagasy izay manana ny maha izy azy tokoa ary tena mendrika izy ireo. Mpanakanto manaraka dia Andro Baronne. Mpanao inona koa izy ity? Mpanao tsaitsay zay izy tsy fantatra. Alao hiditra e, alao hiditra fa tsy manena. Miara aba dia mba asotehaka reto any Andro Baronne. Mihodina kely hoe azafady e? Isy raharaha eto. Zany izy raha mihodina, zao izy raha mijoro, zao izy raha mirirana. Mety? Mpanenjika toujours afara e. Vonina tsara ve i Andro Baronne amin'ity RDJ mozika 7:24 ity. Igna andraraiko an'izany. Vonina ka. Hay. Hoy! Tsoka ny kiririko. Tonga dia maka toerana. Ary tsara ny manamarika fa manana. Maka toerana avy hatrany. Ohatray. Oka Ramsea CCI ani aty e. Ohatray to mivoaka eo daholo ry zareo. Raha vao misy manao tsy mety kosa aloha dia aleo avoaka ihany koa. Mahita otizy zay manko. Mpanakantsika manaraka efa voninao ve andrianina? Mbola mikaroko any ambadika any izy zareo fa raha ty manokatra baoritra ty any Rambelo e. Izay mihitsy manko.
mieritreritra foana ny olona hoe tonga dia misesy izy zany kanefa misy ihany koa ny ohatrany hoe fiomakomanana kely angamba ataon'ireo mpanakanto ao ambadika ao karaha ohatrany baronne reny ve ny famindra miditra eto rehefa mila amboamboarina sy sainako tafiditra lalina ny eo aty RDJ ty amin'ny fiandrasana omby raharaka indrindra fa mibary amin'ny Madagasikara satria mandray anjara ato zareo nisy teny kely ny tenena mpanakanto anankiray teo ny teny izy hoe mahay misafidira ny RDJ zao tsy ny RDJ loatra ny mahay misafidira fa isika mpankafy rehetra zao zay ny antony hoe isika ihany koa no mila misafidy an'le hira mba tedavitsika isika no tompon'ny onjapeo zany hoe zay hira mety amintsika no ezahana alefa amin'ny onjapeo dia zay mpanakantotsika no ataon'ireo producteur entina miakatra antsehatra zany rehetra zany dia ho fanomezana fahafampo atsika rehetrarehetra avokoa asa zao irambelo izany mpanakanto mety mba endrasanao zao raha hiafiakarana sehatra mpanakantotsika manaraka zay tao anatin'ny hetsika anankiray tamin'ny télévision na tena nahafantarantsika azy amin'izao fotoana zao izy efa mpanakanto Jacques Randrisy Njara Marcel reny izy reny asiteka ho an'izy mirala zay mihitsy izy no Jacques Randry dia izy no Njara Marcel miaraka tsy fidiny zareo salama tompoko fa miarabantsika rehetrarehetra tonga indray amin'ity fotoanandroany ty RDJ mozika le resaka eto dia tratra ny taona daholo samy tratro no avy tompoko dia faly miarabako Njara Marcel tonga androany faly be za androany fa nomineo ny zazalahy dia bonne ambiance daholo tsika rehetra mirary soa ny artiste rehetra ok makary toeranareo miralahy mahazo maka toeranareo miralahy dia tontoneo ihany aloha ny rehetrarehetra fa reo rehetra reo mitahitaina daholo na izay ety arany mandroso eto afaka eto tsika dia afaka mahazo toerana mpandrosotsika ny mpanakanto manaraka minova voamiditra eo dia toa dia fantatrareo hoe izy ty mandroso ary ianareo etsy amin'ny madame Oliva ery androso manateny za fa suspense kely azo tehaka marobe zareo aiza ny tehaka any dao ary ndreto izy ireo miarahaba anareo tonga soa miarahaba tonga soa manana teny olazaina ve enao ianareo miarabantsika jiaby salama abantsika jiaby sady tratriny taona eto moa somary niaraka zay roa Big MG Rijad Jolabe zafady autant que zay BG label zany présenté-na eto Rijad zany anatin'ny labelko izy koa moa nialana avy tany France avy tany andeha anaty RDJ mozika ty dia za zany namana androany dia miarabantsika jiaby dia faly moa ny tenanay anisan'ny nominé indray anatin'ity RDJ mozika ty dia misaotra ny RDJ foana tsy manambany ny artiste mitindry ny artiste dia mampahery ny artiste rehetrarehetra sanany koa misaotranao lehilahy manam-bola saotra indrindra miarabantsika jiaby faly tafarika aminareo niany ty dia misaotra ny RDJ zay nanasanay tonga eto mangasitraka anareo namaly ny antso dia mirary soa amin'ity fanomezam-boninahitra anareo ty mpanakantotsika manaraka dia avy eo amin'ny Jerry Marcos zay ho asaintsika ihany koa izy irosa dia ry amin'ny Oliva andray manateny ery mandroso miaraka amin'ny Stan Ross zay ao anatin'ny ohatrany hoe label Jerry Marcos ihany zany misy ny Stan Ross JM Production ia faly miarabantsika jiaby faly miarabany RDJ rehetrarehetra za mo tsy Jerry Marcos Jerry Marcos misy volo fa ilay ty sola za zany managerany JM Production i Jerry Marcos mbola misy fampisehoana nataony dia tsy afaka tonga aty izy androany fa dia soloko teny taoaka zay koa moa Stan Ross ao anatin'ny le production anay dia to efa tonga eto izy mba metsika fitenenana sao dia mba misy zavatra tianytenenina tsay ia voalohany indrindra maloha faly miarabantsika jiaby ary miarabantsika ato amin'ny RDJ mpikarakara sady efa tonga eto koa zegny zay eo
andeha hiatrika ty lanonana ty niany ty misaotra anareo mirahalahy dia mirahsoa anareo dia mirahsoa vonjeo ny toerana re mpanakantsika manaraka anaty io dia ampandrosotsika ataotsika misesesy amizay satria efa milahatra afanaitsika foana ny eto amin'ny CCI e salama tsara naty ve salama tsara fa miaraba antsika rehetra zany inona ny vokatrano zao tsisy vokatra fa misy raha vaovao any dia mety ho hitantsika atoato inona ny titran'izay nandefy nandefy okey arany e vonina foana zay andray andreny vokatrareo zay dia mirary soany naty afaka mamonjy toerantsika zao re dia raisika manaraka indray zareo avy amitarika welvy webs zajalata matavy reto ay tonga soa ny zazalany tamatavy arany e ao tsara ve tsika rehetra lamina tsara ka salama daholo ianareo jiaby izay tonga aketo magnatrika dia mahafinaritra album fafiry zany vonontsika any zao tsika zao amizao fa misy album ray mandehandeha any dia nitohina angambany mbola ho hitatsika io fa mbola miketrika aloha mbola okey are miketrika tsara alamina tsara dia rehefa okey dia avoaka ho any rehetra ao tsisy koa mihitsy nda hoara vonjeo ny sezatsika mazahovo afinaretana zalahy zao are ny mpanakato manaraka indray dia eljo sy judas raisitsika vetrao zaty izy ary mandrosinareo tonga soa eljo sy judas mankasitraka zalahy dia misy teny kely atsipinareo an'ny mpankafy ve sy ny mpanatrika etony voalongany indrindra aloha faly miaraba antsika jiabijiaby faly miaraba nitsika jiabijiaby atokantrano zay magnaraka satria mandeha mitele moa izy dia mahafinaritra be rangaly etsika manognany zandry artiste ça va ekenare manana teny ianao bonjour fotsiny dia zay coucou ekenare raranareo asoafinareta ary dia vonjeo ny toerany tsara ny manamarika fa andeha amin'ny fahita lavitra TVM sy ny fahita lavitra viva ity seho ataotsika eto amin'ny CCI ity ny alin'ny alahady mpanakantsika manaraka mpanakanto manaraka J4 anisan'ny mpanakanto nafinatra ihany koa nira tena afataratsika azy tao anatin'ny café au lait sady misotro kafe ry zalahy ny J4 ny o mafinaritra misy fanazavana manokana ho an'le J4 voalohanteny aloha faly miarabantsika jiaby zay tonga soa atao amin'ny CCI le J4 ngamba raha azavaina fohifohy 4 garçon fa zay zany zay roland solotena fa tsy afaka ny sasany ekena mahazava tsara zay ohatrany hoe saika anaranarana biscuit zany mantsy le izy ndao mandrosoare vonjeo ny toerana misy atsika matsiaro ny taloha ve oliva zany ny mpanakanto manaraka dia Joanne efa nandalo ihany moa isimsa seliboya dia izy ndray no Joanne mino afa fatatsika rehetrarehetra miarabany Joanne tonga soa amin'ny RDJ mozika 7:24 ya miarabanareo rehetra tonga dia miarabana inona ny vokatra manaraka any vokatra manaraka le clip izy efa ivoaka amin'ny semaine manaraka dia hira vaovao koa efa ho azy imirary soa amin'ity taona 24 ity ao nda ho ary maso toerana e mpanakanto manaraka zay anisan'ny zoky ihany koa eo amin'ny sehatry ny kanto dia raisika avy hatrany Samuela mandrosoa ireo amin'ny Olivandry manantena tompoko metimety ny fo Samuela matsato e atony fo asany so dia lasa iza sa eo ihany ka inona mirabanao tsy manana tia mihitsy afa dia misaotra anareo misaotra makatoerana Samuela rehefa tsisy makatoerana Samuela raha ohatra tsy manana ola zaina mino fa manana ola zaina ihany ny mpanakantsika ho mbadimbadika ao iza no manaraka indray azy mpanakanto manaraka dia mijaka misy amin'ny tisokajy manaraka ty izy dia atao anatin'le world music zay ny marina ny lohateny hira sy mozika mbola zay ihany ve ny mety isongadina amin'ity taona manaraka ity salama mijaka misy salama tompoko mbola izay world music zay ihany ve ny hodikodinantsika amin'ity taona 24 ity mbola zay ihany aloha hatreto tsy miala amin'izay
ekenare afaka manomana sofinytsika rehetra mirarosoa anareo a dia afaka mamonjy toeransika misaotra tompoko misaotra ny mija tonga somatsara rahataly a dia misy eo amin'ny 5 fito eo ny mpanakanto raisitsika ny mpanakanto rehetra nandray anjara amin'ity rdj mozika ity dia zay 7 zay resany Oliva manaraka indray Andriana mpanakanto raisitsika manaraka dia anisany be mpafantatra ihany koa ary mitondra kanto mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra dia tsy izy akory zany fa nitarika Mahaleo raisitsika mitehaka marobe Mahaleo mandroso tompoko sady efa eny fa ohatrany hoe avy lavitra tany mihitsy ny sasany tonga aty a miarabanareo tonga soa dia mirary soa sahady miandry teny mahafinaritra avy amin'ny tarika Mahaleo zay androany voninahitra anay fotsiny nazo an'izao fanasana zao a dia voninahitra ifamezana dia reto zahay misaotra betsaka eny tompoko misaotra indrindra namaly ny antso dia mirary soa be dehibe ho anareo afaka mamonjy toeransika tompoko dia samatsika izy isaorana daholo na i Dama na i Charles na i Bekoto tonga eto amin'ny CCI amin'izao fotoana izao iza manaraka mpanakanto manaraka dia i Miangaly nahafantarantsika azy koa tamin'iny taona 2024 iny dia ilay hira mitondra lohateny hoe efatra roa iray to dia mpandrosoantsika avy hatrany i Miangaly androso etsy amin'ny Olivandry Mananteny zany Miangaly zany izy no Miangaly i Miangaly ya i Miangaly tonga soa i Miangaly tratra soa ianao inona no mety mba vaovao nentinao anay anankiray laloha mialatsiny fa somary tohina kely aho hoe le vadiko dia tsy mba afaka niara-niditra tamiko teto akoatr'izay tsy hitako izay hanampiana azy fa misaotra anareo angamba mankasitraka tehaka mafy be ho an'ny i Miangaly a manotrona azy ao ny andefa mandriny mirary soa tompoko dia andao amonjy toeransika mpanakanto manaraka ny mpanakanto manaraka dia mivoan'ny mozika roka tsy izy akory zany fa zareo mage 4 to dia mpandrosoantsika avy hatrany resaka ery amin'ny Olivandry Manantena sao dia mila zay mihitsy miarahaba ny mage 4 ohatrany tsy feno tsara aloha fa efatra izy no eto a tonga soa ianareo lazao zay azo ambara ya ialana tsiny aloha fa misy tsy afaka ny sasany taminay a noho ny aty dia manandraikitra dia faly miarabantsika rehetrarehetra tratry ny taona daholy a dia mahazo fafanaretana ny amin'ny androany samfaly ya samfaly zay mihitsy le izy mahazo toerana re miraratsika rehetra tokoa aloha azo fafinaretana sy aharitra indrindraindrindra hatramin'ny farany a an'ity fanolorana maro pakasitrana ho an'ny mpanakanto mendriky ny taona 2024 tanterana androany ity amin'ny CCI ity mpanakantsika manaraka dia Faratina Church zay Miangaly mozika fiderana ihany koa to dia asaintsika izy androso ery aloha ery efa connecté miarahaba ny Faratina Church connecté lasa zay mihitsy le anarana tsy mampaninana anao ve ye za koa tia miconnecte ye miarabantsika rehetra eta iny Jesosy daholy misaotra indrindra dia mirary soa amin'ny Faratina Church nda ho ary mandrosoa ny mpanakantsika efa vonimboninao asa iza rehefa dia ny mpanakanto manaraka efa vonina dia avy ao amin'ny Maku Entertainment zany hoe maromaro zareo niakatra eto efa fantatsika daholo zany rehetrarehetra zany a to dia saina hiakatra ery amin'ny ndikan'izay mamokatra mpanakanto maromaro ihany koa ny Makoa zareo reto no mitariky tonga soa ianareo a mirary soa aleo mba omena teny mahafinaritra izahay avy aminareo mirary soa ny RDJ dia engany ho izy fogna fotoagna tsara efagnatrehana ohatran'izao a dia mirary soa ny mpanakanto rehetra nominé amin'ity taona ty ndray koa samy azo ny anjarany dia azadigny fa matotsika vory ato a dia samy matanjaka tsara daholo na mahazo trophée na tsy mahazo trophée dia courage tsara daholo na dia tsy mahazo ary ko marina zany teny mahafinaritra izany firy ny mpanakanto voiziny ny Makoa amin'izao fotoana izao eo amin'ny fito eo zany zahay amin'izao anatin'ny Makoa fa hitombo amin'ity taona ty ekeny mirary soa indrindra arany andao afaka mamonjy toerantsika tompoko ny mpanakantsika manaraka dia misy izy fia zay mbola ao anatin'ny tarika arabosy izy fa nanao single izy mitondra lohateny zay efa entsika amin'ny radio satria zay foana nresaka mandeha hoe nisaraka ngany rabosy aleo valiny eto le izy tonga soa ianao
misaotra dia miarahaba ny mpanakanto rehetra namana miarahaba antsika rehetra dia mbola tsy nitsaraka niaraka tamin'ny rabosa fa mbola ao foana. Fa rehefa mandeha rery dia misy izy fi. Rehefa mandeha rery dia misy izy fi zany hoe style hafa mihitsy ilay misy izy fi. Ekeny vonona ny sofinay ieny ny vokatra fandao aloha avonjeo ny toerana misy anao dia hiaran-kafy an'ity cérémonie ity isika rehetra. Ny mpanakanto manaraka efa mpanakanto manaraka Wasina Tess izay anisan'ny mpanakanto nafinaritra ihany koa ny hirany niodina teto amin'ny RDJ 96.6 FM. Tonga soenao. Salama antsika jiaby. Salama anao. Salama tsara mihitsy ary faly be mahita anao eto. Ny gadona mampiavaka anao inona izy io? Aizan'olona anakah za tia reggae, za manao dancehall, za manao fusion koa. Manao slow ve zany amin'ity taona 24 ity? Zaka jiaby possible, tianareo za zao ty andeha hanao salegy. Ekenare mirarisoa anao dia afaka mamonjy toeransika. Ny mpanakanto manaraka dia miandra vola na mianjato dia ampandrosoantsika avy hatrany izy fantatrareo izy moa zany ani? Eny iny izy miandra vola na mianja. Izy no miandra vola miarahaba tompoko tonga soa. Miarahaba dia miarahaba ny mpijery mpanaraka koa zany. Raha eo amin'ny sehatra ny famokarana mankany amin'ny fampisehoana ianao aiza ho aiza ny lalanao amin'izao fotoana izao? Eo amin'le mamokatra foana aloha zany hoe mamezaka mamoaka raky tsara aloha hatreto tsy dia mbola misy zavatra voafaritra be raha hoe ho amin'ity taona ity fa RDJ mozika angambany androany dia izay aloha no tena masaka androany. Marina loatra ankafizitsika ary hatramin'ny farany mirarisoa anao dia afaka mamonjy toerana. Mpanakanto manaraka tafiditra tao anatin'ny sokajy R&B Soul misy any Fity sy Crimo setroka lohatenira sy mozika natafiditra zareo tamin'izany. Afaka mandroso izy ireo. Ampandrosotsika. Arabaitsika amin'ny tehaka foana no andraisantsika an'zareo tompoko lasy tompoko vavy ety amin'ny CCI miarahaba anareo Fity sy Crimo. Zay mihitsy. Inona ny vaovao nentinareo? Tsisy vaovao angamba fa misaotra anareo aloha voalohany indrindra dia voilà PDP ihany projet fa hitantsika amin'ny andalana eny ihany. Ary nareo bebe secret aloha tsy atao hoe secret fa surprise angambany. Ndao ary fa vonona zahay mandrosoa dia mahazofa finaretana. Ndikan'izay mety misy endrikendrika fiarakarahana maromaro amin'ity taona 24 ity rambelo sy andrianina raha ireny fahitana ny mpanakanto ireny. Ezahantsika ny amantatra an'izy ireo ny tena mety indrindra mihaino tsy tapaka ny RDJ 96.6 FM. Na ihany koa amin'ny Canal Plus 330 Canal 339 na ny site web www.rdj.mg mandeha foana io 24 heures sur 24 7 jours sur 7. Mpanakanto manaraka zay mbola tsy vonona aloha. Mbola misy ve? Hay mbola tansimena foana izy hatramin'izao. RDJ mozika taona 20 sy 20 manaona ny fihetsem-po. Faly. Taona isan-taona ty moa tena fety hoe anisan'ny tena hoe fetinay mpanakanto dia isaky ny hoe RDJ zany dia ny anahy aloha midobodoboka foana na foka isaka mankaty. Manaona zany tokonaina zao hiatrika an'ity androany ity. Dia miatrika ny lanonana dia mijery izay fandehany eo ka. Mahafinaritra zany ankoatran'izay ny manahoana ny vokatra vaovao efa misy an'ilay John miodikodiny iny ihany manahoana ny makasika ny album mety ho izy ve zany amin'ity taona ity? Satria ny vaovao amin'ity taona ity zao dia mifete 10 ans de scène zany zay amin'ity dia angatanan'Andriamanitra mba ho tanteraka ny famoahana ny 4e album miaraka amin'izany célébration 10 ans zany. Anisany mahafinaritra mendrika tehaka be kosa zany rehetrarehetra zany asaintsika ary tansemena hamonjy ny toerana zay misy azy amin'ity lanonana androany ity. Mpanakantotsika manaraka dia Rakrotsa. Mandroso avy hatrany Rakrotsa. Rakrotsa miaraka amin'ny tany asa miaraka amin'izy zany. Mety efa tsy tany atsonga mba le mpanjaka vavy nentiny eo. Efa mpanjaka vavy mihitsy. Da eo ary tonga tao Rakrotsa. Miarabantsika rehetrarehetra dia miarabany namana. Dia zao tonga indray ty mierina indray ny taona eto indray tsika dia mizaka ny rariny sy ny asa rehetrarehetra ny voka-tsoa.
Nanahoana ny fihetseham-po tamin'ny voana eny hoe tena tafiditra tao anatin'le mozika 2024 indray a sa hoe efa nisy fanantenana any tiako saranga tsy maintsy tafiditra ohatran'ireny hoe tafiditra andapa reny dia dia manantena mitobotoboka kely ny fofa atrehana mafinaritra isaorantsika rakorotsa asaintsika maka ny toerana avy hatrany izy a raha isika indray ny mpanakanto manaraka dia Iandry Mario izy moa zany dia pivot ny mozika fiderana miarabanao Iandry Mario tonga ety amin'ny CCI Ivato miarabantsika rehetrarehetra ny tarika Iandry Mario dia faly miaona amintsika atao amin'ity toerana ity ahoana ny fihetseham-po tamin'ny voana eny hoe tafiditra ao anatin'le mozika fiderana nanahoana ihany koa fitaintaina anao hoe sa hoe tena efa nanaeritsaina hoe reto daholo ny mpanakanto ato dia efa vonona tsara hiatrika an'izay fifananana masina izay ve entiko oatra misaotra anao fantaniana fa ny tarika Iandry Mario dia izay marina le izy hoe fifananana masina dia izay efa nanomana be mihitsy zavatra tsara nandritran'izay taona izay dia tsy dia nahagaganay eo tafiakatra amin'ity zay satria nanamino zay azy ny mitantananay ny fanahy masina dia tafiakatra izay fa iny Jesosy daholo ary mazoa toerana raha isika indray ny mpanakanto manaraka Black Nadia izy reto groupe Black Nadia no solotena ny tonga eto solotena avy ao amin'ny groupe Black Nadia raha isika mitehaka Black Nadia solotena iza moa ny anarany ramose azafady General Bolindos ya mafinaritra azy io tehaka iza tsara izy teo tsy haingo tsara General Bolindos General Balibos mafinaritra zany général izy dia mafinaritra tonga isoa eto amin'ny CCI Ivato amin'ity RDJ mozika taona 2024 tia groupe Black Nadia moa ny soloanareo teny eto dia mafinaritra zany ahoana ny tokonaina inona ny teny entinareo isaorana ny mpijery sy ny mpikarakaro ya voalohany indromba faly miarabantsika jiaby tonga ato izao ty dia mifaly misaotra atsika izay ny fidian'ny Black Nadia koa tsy dia maro korana loatra fa fifaninanana izy iarakaraka zay tian'ny mpakafy foana misaotra tompoko ok isaorantsika dia mpahazahoana toerana izy ireo Chantal mpanakantsika manaraka raisana Rambelo ahoana tompoko ito nge Chantal eny Chantal io ka io révélation io taloha fa zao efa tena zao izy tsy révélation tsony zany ve efa miakatra ambony be miarabanao Chantal miarabanao dia miarabantsika rehetrarehetra ato amin'ny RDJ ahoana ny fihetseham-po hoe tonga indray tiany taona 2024 toizana lizy ahoana ny fihetseham-po zany amin'izao satria dia mbola tafiditra ao anatin'ny RDJ mozika amin'ny ty taona 2024 sy 2024 ity zao mariatsika taona 20 sy 2024 izao faly alohany ay tena faly fa na dia hoe somary enjakenjana ihany ary le izy dia faly fotsiny zay ngamba ny azoko tenena eny ary makary toerana aloha faly fotsiny tena mety zay fiteny zay ka raha mbola misy ny artiste manaraka solotena Bastalayon atao dia ampiteritsika reto ny solotena avy amin'ny groupe Bastalayon zay soloany iza mbola tsara daholo mbola tsara zay zay solotena ny Bastalayon fa Bastalayon tsy tonga fa nandehananao tournée ato le monsieur le manager Sergio monsieur le DJ Wells za le assistant manager Élisée faly be zay tonga ato dia anatina raha ty tsy dia lava koragna zay ya zay koa faly mandrainareo fa ahoana tokonaina zany amin'ny RDJ mozika ato tena faly zay navy aty faly be mahita fatokisana ia tonga dia hoe matoky tena tena matoky tena dia azo trophée tony matoky tena be zay enjany zany teny zany matoky tena hony izy fa azo trophée raha tsika mahita eo ny vokatra rehefa avy eo afaka mahazo toerana amin'izay ianareo raha mbola misy ny mpanakanto dia ho raisitsika ihany ahoanany ao misy ny mpanakanto dia raisitsika zay mbola tsy nandalo teto dia ho raisitsika ampanajana ihany koa ahoanany atao atreto zany aloha mbola tsy nisy mivonona dia toy izantsika ihany ny
anio mandraba tonga an'izay hoe artiste izay aloha aty ambany aty any rambeloka aleo hoe eto ambony eto fa tsy maniny eto zange eto e arapaina manokana ny avy eo anivo ny fitondram-panjakana izay solo ny avy eo amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina eo ny ministra ireo ny mpiara-miasa aminy miaraba anareo tompoko asio tiaka ry olonaka zay indrindra mpanakanto manaraka zay misy vonina indray io flash jump asaintsika vetrany hiakatra ety aloha aty asio orakoraka mafy be zay mihitsy asio orakoraka kely aloha fa raisitsika zareo reto faly miaraba tonga eto amin'ny rdj mozika taona 2024 salama jiaby tompoko zay faly koa zay miarabanareo ny androany zay navy natsonareo zay aya zay vonina hitsangana eto angataka tena hoe fanajana miara fifanajana entre antsika jiaby zany le artiste sy ny DJ eto dia misaotra anareo zay nanahoana ny tena tantaran'le hoe tampoka tsy mahalela zay ihany koa nisany hoe hira nafatana flash jump ahoana tantara kely vetivety fotsiny tampoka tsy mahalela izy izy tampoka tsy mahalela iny zany misy parti kely ny fiainako koa zany tanatiny dia mba zarako zany asa mba misy olona mitovy anao koa zany any ve tratra mitampoka tsy mahalela anazy zay ka mpanakanto manaraka isaoraika ny flash jump ny vahiny tonga amin'ity rdj mozika taona 2024 metsika toerana ianao flash jump sy ny managerany sa yes mahafinaritra mpanakanto manaraka dia MIJAH mija faly miarabanao mija ya faly miaraba antsika rehetra ny tenako faly miaraba ny artiste rehetra faly miaraba mpiasan'ny rdj rehetra sotra betsaka rahambelo zany efi tena hoe lava kay raha mijà ty lava anao izay any goavana ahoana ny fihetsepo zany tonga tamin'ity hoe rdj mozika taona 2024 ty ya faly moa zany dia isaorana moa zany ny rdj nanao an'ity fandaharana ity dia mahafinaritra ya merci miza afaka maka toerana ianao ny mpanakantsika manaraka dia jaza mmc manatonato ianao dia misy manoro place jaza mmc ya karakory ça va yes ça va magnano mbala tsara atsika jiaby vahoaka zegny mijery ty fandaharagna ty eran'ny Madagasikara agny na miaraba atsika jiabijiaby ato surtout équipe-ny rdj jiabijiaby zay koa faly mandray anareo rehetrarehetra faly mandray ny jaza mmc tonga amin'ity rdj mozika taona 2024 ty nanahoana ny fihetseham-po hoe tafiditra indray tonga ny taona 2024 tafiditra indray jaza mmc ny tegna marigny za faly aravoagna tsisy ohatrazay satria izy ty mariko ny rdj mozika ty fagnamarinana ny ezaka nandritra tagnatin'ny taogno araiky ny ezaka anao dia nisy fruit le ezaka nataonao dia zay natonga chaque artiste tafidriky nominé agnatin'ny rdj mozika mahafinaritra zay ny tenin'ny jaza mmc zay marina tokoa zay vokatry ny ezaka vokatry ny fihazahantsika rehetrarehetra zao dia efa saina tsady tsika mpanakanto atery indray ny hira anomanana ny rdj mozika taona 2024 makasitraka jaza mmc afaka maka toerana tsika rehetrarehetra dia andray mpanakanto hafa indray tsika siska dao ara-pandrosoantsika zareo avy amin'ny groupe siska eny izy eny siska tsy sety fa siska zay le izy siska miaraba siska faly miara-mandray nareo tonga aty amin'ny rdj mozika taona 2024 magnano mbalatsara anao dia magnano mbalatsara tsika jiaby anaona tsepo tafiditra ao anatin'izany rdj mozika taona 2024 zay manahoana ihany koa ny vokatra ho avy rovina ny mety anatra hira indray ao amin'ny rdj ya tegna ravoravo zaho satria voalohany moa za tafiditra amin'ny fandaharagna ty tegna faly dia faly
hita mitarehany fa tena faly izy tsy mandainga ka zay le teneniko hoe tsy 7 fa 6 ka daory ampazahoantsika toerana 6 ka ny manaraka indray a dia Mina Bolimakoa daoary salama Mina tonga soa eto amin'ny RDJ mozika taonana 2024 salama ianao dia salama daholo nareo rehetrarehetra dia nareo namana rehetra izay nominé ato amin'ny RDJ rehetrarehetra nanahoana ny fihetseponao tamin'izany hoe voanaheny hoe nominé ny ao anatin'ny nomé ao anatin'ny RDJ mozika taona 2024 nahoana ny ainana an'izany dobodoboka be le fo tena tsy napoiziko mihitsy hoe za ve faly be zany hoe tao anatin'izay hoe tsy nampozina tsy niezaka ve zany ohatra tsy nanantena mihitsy ve tsy hoe tsy nanantena fanantenana misy foana fa ohatra ny tampoka be taminazy zany le izy a dia sady zao koa vao mba hoe nominé zany rango hoe ny rana dia ohatra ny tampoka be tampoka zany le izy eny a rehisorantsika Mina Bolimakoa mino zay fa mbola anatitra hira indray ao amin'ny RDJ a dia arakaraka ny fisafidianantsika piano sy pijery ihany koa moa zany a no matafitra azy ireo ao anatin'ny RDJ mozika piano moa raha marimarina koa satria ny RDJ aloha hatreto dia mbola radio hatrany RDJ mozika Klasy tompoko vavy faly miarabantsika ary tonga soa eto amin'ity CCI vato tia ato anatin'ny fankalazana ny RDJ mozika ny taona 2024 angataka 2 minitra kely aho fa tena sepatra le nandeha teo tsy mpandeha toko fa dia alako tsiny zay ary atompontsika ary ny lanonana ny lanonana eto androany a dia afaka asitrano amin'ny mpanakanto rehetra zay nanao ny ezaka nanome ny sosiny tsara ho an'ny mpakafy ary dia voasafidy ato anatin'izany RDJ mozika taona 2024 izany eo ihany koa rehefa aveo isika dia izy mpanakanto maromaro
anafana ny sehatra eto ho avy eto Ifaratina Church. Ho avy ihany koa i Denise. Ho avy ihany koa i Samuela. Ho avy eo ihany koa onisan'ny mpanakanto akafizitsika izany mpanakanto izany a Big MG. Ny fandehan'ny lanonantsika androany dia misy ny atao hoe fanomezana an'izay trophée izay dia misy an'ilay remettant ireto. Tsy olona afaka bary fa tonga dia atombotsika avy hatrany izany omenany tanjona. Ya miarabantsika rehetra indray tonga soa atao amin'ny RDJ mozika 5:40 tonga ty ilay andro anolorantsika ny amboara ho an'ireo mpanakanto izay mendrika indrindra tamin'ny taona lasa teo. Ho atolotsika avy hatrany ary reto amboara manaraka ireto: ny révélation, ny mozika fiderana ary ny mozika raga dancehall. Iaraka amintsika anolotra an'izany amboara izany ary Elia Ravelmanantsoa. Efa nitazona ny andraikitry ny ministry ny kolotsaina teto Madagasikara. Ankehitriny izy no tompona andraikitry ny kolotsaina eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Misy ihany koa any Indrina Ramamonjy izay nafatarana azy dia ny famoronan-kira sy ny fandrindrana hira ara-pilajantsara ary efa nahazo ny prix du meilleur compositeur de Madagascar tamin'ny Gastsara Ndawary. Akorylaly. Miaraba ny RDJ ary miaraba antsika rehetra atao amin'ity hevitra ity sy ireo rehetra mbola hijery sy miaino ny RDJ. Anio takarivo zao zany tsika dia anolotra hiaraka eto ny meilleure révélation de l'année ary manasa antsika vetivety hiaranaraka izy no mifaninana amin'izany. Révélation Félicia. Gaël Tsirini Noufi. Jaus Bend. Naël. Washnates. Zaza Kantu. Ovatsika miaraka ary mihoatra amin'izy mianadahavy rehetra teo iza no révélation de l'année, meilleure révélation 2019. Zaza Kantu. Aza menatra mandroso mandroso aty. Anisan'ny mpanakanto be mpanohana indrindra sady nanohana ny ekipany Barea ka hatrany Egypte, Zaza Kantu. Ataovy mafimafy kely hoe. Mamerina rabanareo ary dia faly izahay manotritra nyity trophée meilleure révélation 2019 ity avy amin'ny RDJ ho an'ny Zaza Kantu.
sotra betsaka amin'ny RTJ mozika zany dia sotra nareo vahoaka zay safidy anay dia faly zay zazak'anto zany lany ohatr'izao dia sorana an'Andriamanitra koa zany. Zao dia rahantsika indray hoe iza avy ireo ifaninana handray ny loka skajy mozika fiderana Muzika fiderana Mituni Rekfi and his band Varavaran Lantra Joseph Daf Mandrakzai Faratina Church Vita Sedra Ni Avu Efalera Jaus Band Hupandresi Yandro Mario Mitunia Rekfi and his band Tsy afaka ao ambavany maro ny hira izay nazahoany zalany zao amboary zao. Rekfi and his band dia tarika tanora ao anatin'ny lazany tanteraka amin'izao fotoana izao. Misy any Diary, Zaza, Prinsia ary Fi. sady fifaliana ho any voninahitra ho any manolotra anareo an'ity loka ity toy izao trany fa tsara Jehova. Ie, faly miarabantsika rehetra atao amin'ny CCI sy any atokantrano. Dia raha hitantsika amin'izao tsy eo ify dia misolo vavana azy miala tsiny satria tsy tena salama izy fa nefa tsy tena hoe grave be koa fa tsy afaka izy androany. Dia mankasitraka ny RDJ mamelanja mpanakanto toy izao amin'ny sehatra azo atao hoe tena avolenta. Dia mankasitraka antsika rehetra koa mpiaino mpakafy tena tsapanay ny fanohananareo anay raha tsy teo nareo dia tsy tonga amin'izao toeran'izao zay dia mankasitraka indrindra tompoko sotra. Ny amboara fahatelo atolotritsika rehetra atolotry RDJ mozika dia ny sokajy raga dancehall. Muzika raga dancehall Café au lait Chicatro Coco Lionel featuring Prizo Mavandi Roxanne featuring Basta Lion Uluzobi Basta Lion
Tsikutsiku Washnates Tiba Tapanbe Meiza Iaragovantsika ity tady alalantsika hoe iza Coco Lion Hill. Lion Hill fanazy ny amboara révélation masculine teto amin'ny DJ mozika tamin'ny taona 7 dia zao izy nahazo ny amboara mozika raga dancehall zao Lion Hill. voalohany indrindra aloha misaotra zagnahary izy koa tsy izy raha ty tsy azoko ny an'ity dia misaotra ray aman-dreniko nitaizana nagnabe anahy satria zare koa dia agnisan'ny manaogna anahy agnatin'ity la mozika voiziko ty misaotra betsaka ny vadiko tonga ny an'ity magnotrona anahy izy amin'ny sisindry dia misaotra betsaka ny Shine sy Denise zay ray aman-dreny agnatin'ny team makoazy anahy tao agnatin'ny fotoagna vitsimonja angamba lasa zay yeah. Dia zareo ny an'ity magnotrona anahy tegna agnisan'ny tegna mibagna agnaty foko raha zegny dia misaotra betsaka ny RDJ ihany koa nagnano an'ity événement ty satria agnisan'ny magname lanja ny ezaka nataon'ny artista mandritra ny fotoagna maro dia magnantegna za fa mbola ho akenare mpankafy isaorako betsaka nare inaoko fa mbola ho akenare anao agnanatra amin'ny farany satria koatsanare raha ty koa tsy azoko ny an'ity misaotra betsaka yeah. mbola ao anatin'ny RDJ mozika trany isika rehetra amin'ity anio ity minambary aza hono misy latsaka ary ialanatsiny fa tsy voatono moa Madmax fa Madmax mbola hiaraka amintsika anao live eto rehefa veo ny RDJ dia mandray ny sanganasa rehetra ary isika mpanakanto dia entanina anatina zany sanganasitsika izany dia azavaina tsara mihitsy fa misy ny atao hoe comité d'écoute amin'ny RDJ ny comité d'écoute dia mandray ny hira ary mitsara ny hira raha mifanaraka amin'ny atao hoe ligne éditoriale ny RDJ amin'ny teny malagasy manaraka ny lalaka izoran'ny RDJ tsy ny mpanakanto no tsaraina tsy le olombelona no tsaraina fa le zavakanto atolotra no raha mifanaraka misy fiteny zay moa amin'ny RDJ hoe raha mifanaraka tsika dia ho tafiditra ao izany hiranareo izany zao koa tsika dia hiomana amin'ny mpanakanto manaraka anisan'ny mpanakanto nitondra avo ny anaran'ny Madagasikara amin'ny sehatra resam-pirenena ary izy no anisan'ny vehivavy amin'izao fotoana izao manana ny octave anisan'ny ambony zany ambony zalo tsy zalo sao dia zay fa jalousie ndray niako tsy matakatra tompoko orasika ny mpanakanto izao dia tsy izany fa i Denise. Zauzana Gasenova Valera Zaundre Misangi Sikni Madere
La musique n'ai pas tu wera wera. Pas tu wera wera. Ano kwa ti song ndo swangi kware. Ndo swangi kware. Raile no me samina. Raile no me samina. Sama sama el me tamina. Me tamina. Raile no me samina. Raile no me samina. Sama sama el me tamina. Me tamina. Chisimo di antangu nyane o. Chisimo di antangu nyane. Chisimo di antangu nyane o. Chisimo di antangu nyane. Salama ul diabi. Tunga suatika. Just teach you again and again. Learn man up remain in the same. We shook a hand like this when we meet. Love and sincerity, that's what we got. Soma soma fandum beram. Soma soma fandum beram. Soma soma fandum beram. Soma soma ha. Soma soma fandum beram. Soma soma fandum beram. Soma soma fandum beram. Soma soma everybody man I got it. All eyes on me. Zakwa kwa abiti mango kongo. Zakwa idole kwa pita bigongo. Tonight don't call me, I'll be busy. Problem is yeah, be get away from me. Zamzaka jakwa bileo zawiyeng. Hangala yak hazari biribeng. Zamzaka Babylon Zawiyeng, Hangalayak Hazari Biribeng, some Zakajak Babylon Zawiyeng, Hangalayak Hazari Biribeng, some Zakajak Babylon Zawiyeng, Hangalayak, oh, Talabena Leve, all eyes on me. Must have them now. All eyes on me. Must have them now. Para yar kairam na venaro. Enare virati. Havare. Mora mora jalousie. Fani fukwa nekatio. Dosu mora jalousie. Fazawa neka manka fio. Anare warewe mafe. Mora mora jalousie. Hanno casa sarbiaro. Ando sumora jalousie no. Sumora jalousie. Oh no casa sarbiaro. Samone kamanka fio. Oh eh. Oh eh. Oh eh. Oh eh. Tala was up in Utauche. Tala was on it and thing. Oh, mia salola babam for manje. Lan let him tar at you, mountain day. Karazaza ver. Fortune yantenga. Isana do vacuum for tunju mulo jamni fiara morning. Viaving manganti mangandengi yo. Oh, Yutima azwenga. Voti kera laba. Olubel ngantenga bon mararifo. Hanareware. Sawe fanyova matukitenga nyeti fukwepa felu fiti ezeke chokatalo nuva kumasova sawe fanyova oh yeah chimangino zake no fanga zake oh
fanyova ona votrana maya ifalya kuziwe efakaraiuza efakaraiu sotra betsaka tompoko RDJ Musica Niskad, producteur de l'année, ni musica mlamna masculin, sin musica tropicale féminin. Yarahatsika amin'ny petit no fiantson'ny olona akaiky azy. Ilay olon-dia raha ho amin'ny Facebook, mpanentana fandaharana rivotra eo amin'ny RDJ 9 teboka FM ary mpanao gazety ihany koa Iony Rambelo. Andriankoto, Andriantso, Véronica, fantatry ny maro amin'ny hoe Véro, filo mpanorona ny Véro Beauté sy Véro Community. Ny afantarana azy dia ny fanaovana ny relooking na ireny hitantsika amin'ny alalan'ny sary avant, après ireny. Antahoary. miarabantsika rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy ny hoatolotro dia ny mendrika indrindra teo amin'ireo mpamokatra meilleur producteur hosokavako izy io Ivanko mikarakara ny maskatra tompoko Karakara miara-miasa amina artiste malagasy maro raha tsy laza fotsiny afa-tsy hoe maskatra tamin'ny fiarahana nazahoany izao amboary izao. Ny tarika maskatra hiakatra ary. dia makasitraka be fa tena faly be zahay ohatra ny teneniko tamin'ny heritaona ihany sombiny amin'ny ekipan'ny Ivanko fotsiny reto hitanareo reto fa maro be zahay no miara-misala ao anatin'io orinasa io dia makasitraka ny RDJ dia hoela velona ny mozika eto Madagasikara. Saotra tompoko.
faly miarabantsika rehetra tonga eto androany manatrika an'ity RDJ Music 7 sy 2 ity androany sika zao tsika dia anaraka ny skadiny mozika mihetsika alohan'ny ilazana ny nahazo ny trophée dia hoarahantsika aloha ny écran. Muzika mihetsika efa niova Denise. Ray miala zato mangala Tansmena. Follow me Siliva. Bonita Gaei. Bonita, ne me laisse pas solo. Bonita, pitié, vas-y. Azam Saraka Vata. Stamp Manila Flash Jump. Inazony amboary amin'ny RDJ Musique 6 sy 2 arivo amin'ny skady mozika mihetsika dia Tansmena Ray miala zato mangala. Raha tsy aivina dia tatoaty Tansmena dia mahazo amboara foana isa-taona. Raha tamin'ny herintaona izy dia nahazo ny artiste de l'année Tansmena. Salama daola antsika re. Ie misaotra voalohany indrindra moa misaotra n'Andriamanitra Zagnahary sponsornaka. Sponsortsika jiaby. Dia misaotra antsika mpankafy satria tsy anarery ty fa antsika rehetrarehetra. Dia isaora koa reto mpanohana ana be dia be reto. Ao ny zanako ao ny amoro ao koa Chic by Fabiola zay nanao ny taovolo sy nampiakanjo amin'ity androandroany ity dia isaorana ny équipe ny Tansmena équipe solide team Lady Boss. Lali Larisse Mario Priska, Monica, Anastasia, Lisette, Sandra, Fabiola, Tina, DJ Cool, rehetrarehetra tsy avoatonina dia nareo famioko rehetrarehetra any tokantrano any. Isaorana daholo anareo mama koa, zandro koa, zoko koa, nada koa, ny famioko rehetrarehetra any ambanivohitra. Tsy adino. Misaotra tsisy afaka tenenina ankoatran'izany fa dia misaotra ny RDJ. Misaotra satria ianareo dia manome lanjany ny mozika sy ny mpanakanto malagasy amin'ny talenta zay ananany rehetrarehetra amin'ny sokajy manavanana ny rehetrarehetra. Misaotra RDJ zay ny mahabango ny teniko androany. Misaotra betsaka anareo rehetrarehetra. Zato misisiki, areki miala, zato mangala, zanaka lokuza,
tolotsika manaraka dia ny fiara-miasa tamina artiste raha tsika vetivety aloha izavy ny tao anatin'izany. Collaboration Angalakanao, Shine, Quarter Squad, Davai. Easy 2.0, Sims, Johan, Hellboy. Lassane Vaza, Elidio, Niza. Moto, Wawa, Diamond Platinum. Patouche, Big MG, Wash Nates. Tantaramami, Natex, Gaël Tirini Noufi. Dikany hoe fiara-miasa dia anankiroa zany no avy eo. Zay a, matoty tazomiko ohatr'izao. Lasa mivaza. Elidio sy Miza. Dia nahazo amboara mozika variété. Androany nitombondray ny amboara azony amin'ny fiara-miasa miaraka tamin'ny Miza Lassane Vaza. Ity misy micro azafady. Ia, voalohany koragna dia fisoragna angamba ny fisoragna Zagnahary izy ambony akagny nahatonga antsika jiaby fankahita karaha ty dia mbola nahatonga koa zay nahazo i raha ty zay sy mijà. Magnarakaraka zay dia za eto misaotra mandrakariva ny managerako zay tsy mitsahatra mandrakariva magnanatra magnambara lalagna tokony alea amin'ny raha jiabijiaby tokony natao mba tonga mozika ity ho lasa asa fivelomagna. Dia magnarakaraka zay dia tsy adignako ny misaotra ry zalahy reto tiany atao hoe filozonao bezara aminy le arrangerako io a araka antsika jiaby le natao hoe rehetra sound zany ato le irany potra magnaraka to Jordan Dayo mpamokatra amin'ny lafin'ny vidéo zegny izy clip jiaby ao amin'ny dayo.com izy mikarakara dia isorako magnatiny zegny koa zegny Mijà izay nagneky agnano le featuring tamin'ny Elidio fa hitanao izy mon frère naombiny tetika izy hitantsika ty karaha zay dia magnarakaraka an'izay koa dia soragna koa zegny ny indrindra nareo jiabijiaby pakafy za Elidio pakafy ny amin'ny raha lahy pakafy jiabijiaby eran'i Madagasikara isorako maventy fa koatsy anareo Elidio tsy tafiakatra teto niany ty fa noho ny fakafesanareo ndraha ataonay dia tonga teto zahay dia aparan'izay gomby dia hoe mankasitraka tsisy ambony zay raha misaotra ny RDJ magname lanja manjakarivany artiste malagasy magname dikany magname antony artiste fa tsy karaha olo sasany tsy magname fotony artiste fa amin'ny RDJ sy name lanja nagnabo ny artiste dia za hoe mankasitraka ny RDJ bravo mafy be ho ny RDJ
Ya tsy dia misy lazaina firy moa fa fala ny tenako a dia misaotra ny Lainahary a dia misaotra ny Zokelidio a Flozino a Jordan ary manarak'izay ny RDJ a dia ny artista tonga tato Androany a dia ny famille Rasola sy ny ekipa mijà rehetra makasitraka tompoko. RDJ Musique, zao miakatra avy amin'ny olga, mihira sy ny mozika, zao mihira natao ankafizina, ny mozika natao hotehirizina, fa tsy revi-poakaty ny voizina, zava-kanto mivadika damanche, ny RDJ Musique, zao miakatra avy amin'ny olga, mihira sy ny mozika, zao mihira natao ankafizina, ny mozika natao hotehirizina, fa tsy revi-poakaty ny voizina, zava-kanto mivadika bizina. Savy ny azo efa dizina no dodosiny ho ampandihizina zay mandresy ny be mpakafy sa ahoana dia anao chéri ty chéri à côté à Paris fa ny RDJ mozika sady mila sourire sy biky ojo andao anotrany RDJ mozika dia tsy maintsy mpatenenina ihany ireo olo be teto amin'ny tanàna sy ny eto amin'ny tanàna sy ny efa ho eto amin'ny tanàna dia anomboka zany moa ilay zoky indrindra zany deba miarabanareo mpakafy ny RDJ amin'izao RDJ mozika zao ny raha mba tiako raha ho atao ao anatin'ity dia le hoe aza manadino ny afatro fihino aniza moa iny dia misy koa le hoe ry vahoaky ry vovoka zay manasiketo tsy haiko inona ny volazara inona ny tsy haiko leto dia le ray koa le hoe décidé zao zaho aty décidé zao tiako iny ary le ray tena tsara indrindra ao anaty boky mena fa ovaina kely izy ao anaty boky mona misy nandraindray foana ny vahoaka tena lona ny malahelo tena zavatra hafandray zay ka dia eo ihany miaraka amin'ny rombo arika tsy zany va rombo zalahy rombo RDJ mozika zay ihany atsika dia mba atolotra ity ity havana hira ny traboina amin'izao fotoana izao mba atao RDJ mozika atsika ahirany lololy izy lazao azy fara tondraka ny rano andianako eliko ho tonga trany an-trano kozy tsy vazivazy tsy anany anitsony tondra vary rogony raha soto plastique vavy Kara itako marary fona kazetamino jabi sachazatamino na meno fitiavagna nefa natao kilano neska zagna dingono bonombo suluk vaovao ali manafo comme fo magnovagnova tsaratsara talo ay warja magavira baby gala karaketra kaza sta fresa kaza marary jerna kaja fona kampoksa taf plan nefa tsinjakek tamnon falareta kureka fonganila kaizan nef tsinzaka fora seko fo baby gala ciao ciao atsika jabaraka bira turma na love is out changanu baby na love is out savita merci na love is out changanu sufukurana na kona ita na love is out changanu baby na love is out savita atsika na love is out changanu sufukurana na kona ita yes I big respect à Davanta Record dédicace à tous les princesses Wana Zang, Wana Wang, Wanzela Chapo na love is out changanu baby atika na love is out changanu eko la fapela tanganya fakang eko la fatanga noluka fakang na ifanga la tazanga amba changan fefantika refangan fatwatika subeni raja na ifanga la tafo zafo changanu alarewe zafo zavita
ko tsy tiana gelaza tsofarano efa tantarany antsika baby gala karaketraka za sta fresaka za misany manariterinakaja mivolaka mipoko za tapina nefa tsy nizakeko taminao fa leretako reka fogna lilaka izany nefa tsy zakako fô raha saiko fô baby gala asifeoskajamonakalina tulmo nalovy zao tsy agnano baby nalovy zao tsy avita merci merci nalovy zao tsy agnano e tsofokorana kona ita nalovy zao tsy agnano baby nalovy zao tsy avita nalovy zao tsy agnano e tsofokorana kona ita goodbye 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 my baby boo my baby cool za chafapoa alefa jambero Camila hey two another way na love is out changanu baby na love is out chavita na love is out changanu tufugurana na kona ita na love is out changanu baby na love is out chavita na love is out changanu tufugurana na kona ita na love is out changanu baby na love is out chavita na love is out changanu tufugurana na kona ita na love is out changanu baby na love is out chavita na love is out changanu tufugurana na kona ita na love is out changanu baby na love is out chavita na love is out changanu tufugurana na kona ita so tabetaka tupko asif tabatababa merci merci andondray ary ho fantaritsika ny momba nyreto sokajy manaraka reto ny mozika rap ny sokajy mozika milamina féminin ary koa ny sokajy mozika pop reto avy ny anolotra an'izany trophée zany ny RDJ Steam ny RDJ Steam dia fikambanana DJ ao amin'ny RDJ enina amby sifolo teboka FM manana ny fandaharana master mix ary zala ao amin'ny onjapeo izay afaka enona isan'andro soloany CMC sy TJ Jerry tenandroany misy ihany koa any Loti Haingo Tiavina na Titi Fitmom mpanazatra ara-panatanjahantena na Zumba miofana manokana amin'ny fikarakarana ny vehivavy sy ny reny ao amin'ny resaka biky ary maro dia maro ny mpanaraka azy ao amin'ny Facebook na Instagram. Je tonga eto amin'ny sokajy manaraka ny RTJ mozika moa zany isika dia ny kategoria rap izany ndao ary jery antsika sady loha izy avy no nominé amin'ity kategoria rap ity muzika rap ikala jejo THT officiali agrad normara sarpiaro loatra mitovy amin'ny tadio azenona zay mipôzy iny makinos tsy mbola film ankopy nefa makinos mandray missionnaire diocèse tenana kasmamo anaty fera mamdray missionnaire mamdray missionnaire Zaroazi DRB featuring Ptim si DJ Hashnan Zaizan Big Jimza Ok Fatskao Aaron Precha ndao ary hojerentsika hoe iza no nandrombaka ny amboaran'izany kategoria rap izany atsotsika agrady ao anatin'ilay hoe officialy
DDD contrat fa CDI dia nanratako hira anaty CD ndria le bandy genagena lasa maimby genagena lasa ndrevalendrena izay efa fatadazy ao anatin'ny tontolony rapy i agrady manana ny carrière solo an'izy ankehitriny amin'izao fotoana agrady netsika afo mololo bebe tsy mba mora leviny fiainanara mafy tary fanaovanangaretiny fizy ony tsy ho resy fa tsika complice partenairaka anao anaty business ny tiako mihoatra anao tsy misy anao ny official lifetsika iriko fenidrala fa tsy ho fenijaly lalatsika ro tsy sampany ohatry ny baka place fa maro mpaniry ohatrany hoe baka plus sotra tompoko ampanetretena tanteraka sotra ny RDG aloha karakaranyity lanonan'ity satria izy ity dia motivation anay artiste manosika anay iketrika zavatra amin'ilay vao metompoka ny taona hoe misy objectif zany sotra koa n'Andriamanitra fa raha tsy teo izy tsisy ny talenta dia misotra ny olona nafoy fotoana nafoy vola nafoy SMS dia misotra ny ekipa rehetrarehetra gasploity misotra ny vady koa vady amanjana koa motivation ako misotra ny ambotra raha aba koa ay pisy ny arahantsika manaraka dia ny sokajy mozika milamina féminin andahoary Música milamina féminin Huirai Joanne Karanjeni Denise Aireri Mirana Wanidada Pupi Hafatra Mrs. Fee Zatra Ravaka Karazeni Denise La belle Makui Denise raha ny tamin'ny taona lasa ny tantaraina ny amboaran'ny Denise dia ny mozika duo de l'année ny arahany tamin'ny chaîne androany Denise dia ao amin'ny gadona mozika milamina féminin mandresy fiantraikany fisianao amin'ny fiainako jiaby tsikitsiky sy hafanagna mamelombelogna letrantsika rondraotra mbola magnerigna ny fiarabagna antsika jiaby dia voalohany teniko misaotra betsaka any RDJ misaotra betsaka n'izy ambony akao nagnamia fahasalamagna mamelana anareo isotra vetivety kipy maso any légendeny jiaby amin'ny 501 kayamba jiaby satria zare agnisan'ny inspiration natonganay ho artiste niano zao misaotra betsaka ny Yas Boutique Jenny Bogasy Cœur Vichic misaotra betsaka ny Eufena Beauty misaotra betsaka koa ny Cosmos Madagascar Star Madagascar sy zay jiaby tsy voatonoko misaotra betsaka amin'ny fanohagnana ary misaotra betsaka ny mpankafy antsika jiaby ty misaotra betsaka
toizatsika amin'ny mozika pop dia aloha jerentsika aloha ny écran ary androany aim andria manantena fenfiti Johan manova rivo milay Pressio misy anao Rekfi and his band Panzakavavy Racruz rehefa faly Steph Ramby iza ataovy mafimafy hoe azafady Panzakavavy Racruz dia artiste les révélations de l'année teto amin'ny RDJ mozika tamin'ny taona 2024 ny tombo an-trano ny lazany nanomboka teo mibata ny amboara ao amin'ny sokajy mozika pop izy androany Racruz Tunga suelo madamako Efa ela nunandasa kwe Tunga dewa pekariko Fasi wanjama kwe Angamba kuse Alewa mzai waruswe Misaotra an'Andriamanitra voalohany indrindra tena misaotra anazy raha poira saina satria raha tsisy anazy tsisy talenta tsisy saina neritreritra koa reo dia hanoratra dia misaorantsika rehetrarehetra izay nafohy vola fotoana na dia nifidy an'ilay artista kely ndre saora tompoko mankasitraka dia mbola hoety foana ihany tsika manaraka irina netiko mihitsy moa zany mba sy fitiaka ho an'ilay mpanjakavavy tompoko lasitoko vavy saora tompoko dia ho ela velona ny RDJ Satria ohatrany tsy nisy anjara fa tsy hoe nanalaza tonga soenao madamako fa ela no nandrasako Funa daholo fa tsika hiara connecté mazava ny ao ampo hitanao tokoa ifaniry fantatrao avoko tsy misy miafina aminao ny amiko za ty laza hoe tsy laina ny manakare re tsy ho diso ao raha mba ohatrany manantena mana fa hoe ilaina ny mananja vakso re tsy ho diso ao raha mba te anana ihany ko nefa hitako fa mbola misy tsara mihoatry izany fa ny toetra ny lanao tsisy fiafana hanaraka anao hiaraka aminao deo akaikinao hitakosokosona anao
misokatran'izay ny maso ny fanay ny ovany fahatsapana fomba fijery tsy mahita intsony afatsy anao ire za tsy laza hoe tsy laina ny manan-kare tsy diso ao raha mba ohatra ny manante manapa hoe ilay ny mananja vatso de tsy ho diso ao raha mbate anana ihany ko nefa hitako fa mbola misy tsara mihoatry izany de ny toetra ny lanao tsisy fiafana de anaraka anao Sotra tompoko RDJ Mozika anaraka fanolorana amboara maromaro indray isika eto afa kely indray ny fomba ofisiany eto ao anatin'izany ary ny ao amin'ny mozika R&B soul ny mozika rock ary ny mozika barea iarahana amin'ny Fidy Rabearso directeur artistique ao amin'ny Viva sady coach vocal ihany koa izy misy ihany koa ny Miora Rasetrason responsable événementiel sady mpanentana ao amin'ny RDJ fandaharana cool time isanandro amin'ny telo ka hatramin'ny enina misy ihany koa ny Nicolas Dupuis efa fantatritsika rehetra mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy ny baolina kitra nitondra ny Barea tany amin'ny Cannes teo amin'ny apaefadalana mety vera mba manao selfie amin'ny Nicolas aloha zay sa ahoana alao mba anao zay fa zao ihany zay neto e nao asina tehaka mafy dia mba ataonay selfie kely sotra tompoko anolotra ny R&B soul sika reto avy ary nominé R&B Soul Yalai Gaël Tirinoufi Lalo Fiti Aingu Andriamanantena Niweti MC Boy Bad Melanie Walker Sechka Fitia featuring Crimo Uirai Marion koa ny nahazo ny amboara R&B soul ary RDJ mozika 7 dia
hoy iray Marion. Marion dia anisan'ny mpanakanto ny vohinigadona RNB teto Madagasikara. Tamin'ny taonina 1994 izy no nahazo amboara voalohany teto amin'ny RDJ Musique. 14 taona tateo aoriana, Marion no mibata ny amboara mozika R&B Soul. Dia lasako izany ty fa tsy ao Marion aloha hatreto. Ndao toizatsika vetrany ary isaorana aloha ny mpanakanto izay manolotra ny sanganasany ao an'ny RDJ. Aty amin'ny RDJ raha tsisy azy ireo dia tsisy ihany koa izao ezika izao isaorana ihany koa ireo mpankafy ny RDJ. Ndao rahantsika ary iza daholo ireo mifaninana ao anatin'ny sokajy musique rock. Musika rock. Aza ielany ambondrona. Fijery vaovao Resistance 9. Uefona Anzaka. Nouf Nouf Siv. Red Red Mascat. V Christelle. Reny izy reny ny nosafidin'ny mpankafy dia ny tarika mazava ho azy moa zany hitako ato ambondrona amin'ilay hoe aza elany. Isaky ny manao fampisehoana ny tarika ambondrona dia iarahantsika malala fa tompony ny atao hoe guichet fermé. Namoaka album vaovao zalahy tamin'ny taona 2024 ambondrona. Voalohany tena aloha dia misaotra ny avo a, dia misaotra vetsaka ny RDJ ary indrindra misaotra ny mpankafy ihany koa. Dia mpankafy moa ny zavakanto malagasy rehetrarehetra. Izy ty moa atolotra ho azy ireo, izay ny tena marina. Dia misaotra antsika rehetrarehetra ato. Misaotra indrindra tompoko. Miaraba, Antsikarech, Chanchinton, Vovo. Merci. Lisot.
Nos Barea, vos Barea nous ont fait rêver en 2019, mais sans les chansons qui allaient avec, la fête aurait été beaucoup moins belle. Aussi, je vous présente les 5 nominés. Voilà. Musica Barea. Alifa Barea, Basta Leon. Alifa Barea, Dalvis, featuring DJ Elliott. Alifa Barea, c'est la nouvelle génération. Allo Allo Tika, Bruno Giauzara. Allo Allo Tika. Aumbi Galani, Stan Ross. Barea, Afrogassi. Manuto Miumbi, THT. Ils étaient tous très très bien, mais le vainqueur est Basta Lion. Alefa Barea amin'ny tsy mahaeo any Basta Lion dia manao fampisehoana ny la réunion izy amin'izao fotoana izao dia ity ary misy horonan-tsary izay ho arahantsika avy any amin'ny Basta Lion. Miarabantsika rehetrarehetra voalohany dia misaotra ny radio RDG izay ary mikarakara ity hetsika ity isan-taona. Isaorako eo isaorako koa ny mpakafy rehetrarehetra izay mifidy ny hirany dijaina eo nareo na ino kidona na ino kiatra eo foanareo isaorana lehibe ary manome toka fa me tsaratsara kokoa amin'ny taona 2020 ity dia ina moa zany miteneniko fa dia misaotra ho ela velona RDG muzika ho ela velona atsika rehetrarehetra amanaraka merci aminareo, merci amin'ny RDG Music Awards. Force anareo koa. Yeah man, big up J-Tax Real Foundation. Long time. Ciao. Bless Rastafari. Yeah man. Balatsara Ouljabi, tonga eto mo assistant manager, représentant Basta Lion, malheureusement Moïse Thio. Mais là je vous présente, c'est Mama Basta. Ciao tutti, Mama Basta italienne. Prende la place de Mama Basta. Alessia qui garde les petits et Misota Zana Konaka. Merci Ouljabi Fidi, merci à tous Zenandan Crédit, merci Zangare, merci à tout le monde, merci Barea. Ity hoarantsika manaraka ity no antsoina hoe coup de cœur avy amin'ny comité d'écoute avy aty amin'ny RTJ izy ity tsy hanaraka vidéo tsika fa avy hatrany dia hotolorana amintsika tsy hotolorana amin'ilay mpanakanto hoe izy antsotsika ary nettex amin'ilay hoe petsy faharoa. Zatuma azamini akurini bamanuta we aizilai tu era nairai zainurena kwachizai fanjao Arak'izay efa voalaza anisan'ny voasafidy tao amin'ny comité d'écoute RDJ 96.6 FM izay manaraka tsara ny ligne éditoriale ao amin'ny RDJ 96.6 FM ny hirany Naytex. Saotra betsaka ny RDJ, saotra betsaka atsika rehetrarehetra
dia izy ity moa zany efa fampilazana hoe tsy tia le mozika amin'ny lamina fa tena faly misaotra re misaotra n'le nametaleta fa nindrama koa nenay Rezimanta miaramila ny diocese efa rangoela ny epôky fefalezy atrikavanana mahatrindrima aloha hifaharany eo abasy tsy magnapetra kosbretra miaramila vita setra komaka nday komaka nefa tia trakefa lasa vatana tia mamatana tsy tia misampana afatra ampenina soratana kanefa zao tsy lalao io fa voadinidinika matevina nalavana madinidinika tomtsimika mierim-pana anaty koa titsikilakyo mailo fefa mezana tanora manapoka mafy ambony astyva fandemora fefa bobaka kotrana tao apetsa mitahiraka mba hosolo tena rezimanta andona mafy tsy azo miza sakanana manao fiananana anaty fifananana minina fa tsy ala mirapy mandrakizay minina fa iahijanona hay fa hadeady any atsa fa tsy anisy raha mandrika fa matokianay la fa aintsoaintso lay mozika tsy natao anjazy na atekate idesi le komandonina dite udcdc ko mandona ray ko mandona ru ko maenkiantago mantulo ko mandona ray ko mandona ru ko panatio enambe fulo ko mandona ray ko mandona ru ko maenkiantago mantulo ko mandona ray ko mandona ru ko panatio enambe fulo pele samblasa we allo men musica be tu se men rapi mangina teve rendez-vous diocese mitsilom tunda la mesa tsy sesa ty hoan'ny mpanao didimpesa ohatr'zao le roty pertsamy rehefa miaika komandona raha eo amin'ny maika tsy voarara de zay mitona ty avetiko any tesahara ko mandona ray ko mandona ro tsisy elanao paly tsy afa miady zay mody fanga tsy manady mandrafanla ohatra mpiadanatagata makatilo takatakataka niaka karansera avandra bokdana mbola tsy mamo manao pigozandra bokdana mbola tsy mamo de kopenao amizay fa samasama seka rof fiverenana le ko missionnaire atao tsayase proles le rezimanta tsy manikko maik tobofana raha sila tsara ofana sotsy las yesilana kole pistas diocese le komaka lesio papa kofsy kalana de akata lesio papa apitaka le kofa fomba flatony asif bonko sasaby le gole flatony ko madona ray ko madona ro ko maenkiantago matolo ko mandona ray ko mandona ro ko manatio enambe fulo ko madona ray ko madona ro ko maenkiantago mantulo ko madona ray ko madona ro ko panatio enambe fulo hop kumandona mafzemer kiamatalga recept ufatastot mandona vitakasti zapa kumandon voteka fatsiseka han kukialapo finken takmantul makarchapcha gitete rice pro nek misum pum jali knetru lena arna chok sisijika he chikilia he tur masna enzan tiraga manuti ozes smatna for my respect touch nyale oops superman nova tia kufa guitar chichichia chisiticha plan musono chen commando atana na fona microphone is commando dun la smites mission bun kanzi decision vocal na twinga essa radio baby zika yo one mic commando na watching ties on mic ko maduna rai ko maduna ru ko
hip hop, hip hop, over hip hop, hip hop, hip hop, no hip hop. Para que yamzai, for RDJ Muzika. Ireto avy indray ary ny sokajy izay azo mari-pakasitrahana eto ny world music, ny mozika afropop, ny mozika tropicale féminin. Anolotra an'izany amboary zany ary la légende Mahaleo. Tarika Mahaleo dia mpanakanto namorona ireo hira namakivaky ny taona. Ny anarany maro anisa gitara iraintsika rehetra rehefa misy fiarahana na koa rehefa misy revy. Anolotra asiany zay manolotra andreto any loko muzika ny aty aloha. World music. Aza miady anjaran'olo via gas. Marigny, Media Kamis featuring DJ Natal. Senian, Zara Marcel, si Jackie Randi. Sarantani, Mina Bolimakua. You Can Change, Big MG, si Blacko. World music manja be daholo izy ihany fa tia nahazo ny world music. Saino ihany, Jackie Randry, Zara Marcel. World music na mozika an'izao tontolo zao voafehin'ny mpanakanto malagasy izany ankehitriny. I Jackie Randry sy Zara Marcel no mibata ny amboara androany. Dia voninahitra anay manolotra an'ity ho anareo. Randria, Njara Marcel, enta sa ety? Njara, ariny ty? Si, ay. Randri si Njara Marcel. Ya. Faly miarabantsika rehetra aloha. Dia isaorana indrindra ny RDJ izay namorona ny ity ina moa zany mari-pakasitrahany ity androany ary isaorana koa ilay nahary fa raha tsy teo izy dia zava-poana daholo ny herim-ponina Iroala. Dia misy fianakaviana koa ao isaorako manokana eto koa mamanay ao izy ao kopatanana be ho anao teo foana ianao dia irapo iratsaina neny makasitraka bogasy tsy ambadibadika atsy makasitraka nampiakanjo ny tenako androany dia ambeko any Jackie Randry ny mpakafy rehetra tsy adino misaotra makasitraka tompoko. Ia, voalohanteny misaotra an'Andriamanitra satria Andriamanitra no anisan'ny nanome talenta nafahana nanoratra hira. Raha tsisy koa izy tsy tanteraka zao rehetrarehetra zao. Dia saorana ihany koa mpakafy rehetrarehetra izay nankafy hatramin'izay sy mbola mankafy dia saorako manokana eto koa ny ray aman-dreniko izay eo foana manampy manohana amin'ny zavatra rehetrarehetra ataoko. Dia ho avy koa ny clip efa ho avy ny clip vaovao be Saint-Valentin ho ampifankatia rehetrarehetra manaratsy tapaka fa tsy ho ela. Dia saorako manokana Dada Rose sy na ferandriatsiferana Rodika sy Tracé fa reo koa ny anisan'ny tena soko be teo foana nanampy anahy. Dia makasitraka antsika rehetrarehetra e. Muzika afropop
hoenotsika izy no azo azy. Música Afropop, Antsova, Nati. Aya Eljo. Jalousie, Denise. Lambanaku, Lion Hill. Réci, Boy Black. Tuf Kuran, Mad Max. Ny nahazo ny amboara dia le hira mitondra ny lohateny hoe jalousie atao Denise. Ny label Makoa no misy an'i Denise. Tsy aivina fa ny label Makoa dia mivoy artista miisa 7 ankehitriny. I Denise angamba no artista manana trophée betsaka indrindra ao amin'ny label misy azy. Misaotra betsaka tompoko. Matoa izy ty azotsika dia takona reny vote. Misaotra betsaka ny mamako. Misaotra betsaka ny Ramsey. Dia misaotra betsaka nareo jiaby ekipako jiaby akato. Dia andrasina. Dia misaotra betsaka ny Cassidy Ricardo zay maharaka le raha tiako atongavana ary tegna tsotra mora iaraha miasa. Misaotra betsaka nareo jiaby mpankafy. Misaotra betsaka e. Za no tsara vitana indrindra aminay telo mirahalahy. Mozika tropical féminin. Live ege zany. Féminin. Efa lasany, Melky. Fiti de Ampi, Chantal. Black Nadia. Mariage, Vayaf Sheila. Raoust Zamba, Stéphanie. Tukumbadi, Danse Mena. Maventy be daholo ireo teo io maventy be. Ny voasoratra ato K.O. Black Nadia. Aiza. Nahazo ny trophée mozika tropicale i Black Nadia kanefa tsy tonga izy amin'izao fetsika anio izao ka dia omentsika azy amin'ny fotoana hafa ny amboara izay azony.
Ainy ekipa matanjaka be a. Ya voalohany indrindra ma faly miarabantsika jiaby zay tonga ato dia faly manao misaotra antsika jiaby zay nifidy amin'ny Black Nadia tsy eto mizy androany fa zay ny mpandiany misolo tena anazy eto androany dia tsy maralevaka loatra fa misaotra. Azafady kely aloha andaotsika androsetsy aloha etsy andaotsika androseto aloha eto iza moa tamin'ny fotoanandro mba nikôtikôtsipa nampiasa niran-tarika maleo mandeha mitsangatsangana mitondra gitara dia isany atao ao mahaleo rehefa mandeha ny raha politika teto Madagasikara nihira nitarika maleo sika rehetra izany no solotena eto androany solotenandreo mpakafy be dia be manerany Madagasikara solotena ihany koa ho an'ireo mpakafy le mpanao an'ny feo anareo rehetra reny zany solotenan'ireny androany ary solotena ihany koa ny RDJ anolotra an'ity trophée d'honneur ho anareo ity ary dia tena ozy aho hoe ela velona ianareo iaraka aminay eto foana ary amono miagatako déjà ame hira vaovao zay atotro anjokila ndao ary tsika rina zary zany nahazo ny trophée d'honneur amin'ity taontina dia mahaleo dia saotra tsikitsika fakatiavana mahatonga an'izao sady faly be zay ato fa mahita pira be da be tsy nampozinay hoe tiritsika malagasy tsy netira dia tsisy lazaina angamba fa ty ty raha ty dia atolotray antaritry maleo zany hoe ny na ny namanay izay tsy hoe tsy afaka hoety tsony na tsika menakafo tompoko saotra betsaka ombentsika stand innovation izany tarika maleo izany satria dia marobe ny mozika sy ny hira natoto zany tarika maleo izany ho antsika rehetra mafanatrany ny lanonana mbola ao ve tsika aloha azafady eo ao daholo ve ny zaza lahy sy ny zaza vavy eo ny mpanakanto manaraka kosa dia nisan'ny mpanakanto efa 5 taona mahery nisy nyzany mpanakanto zany be dia be ny teny azy hoe bandy mifokarongony bandy adaladale bandy tsy haiko tsony ary izy ny spécialité any dia tsy manao kiraro rehefa sur scène ny avako mamimamy na voataratsika azy tamin'izany
izy bany tsy mihetsika mihitsy rehefa sorisanna fa dia mahitsy izy a nefa ny énergie hoentiny a matanjaka dia matanjaka ho raintsika vetrany Samuela RDJ Musica. Kely miraikitra anatin'ny loha tiako malefaka ny ato mazakazaka atao sary-pakole tiavako anao rerika lasola Orovina vao hitako ianao hoe lay manantasy Unatatako mano teatro arriva amin'ny alias Hoci si torneri le miasa maraina Manao stage Vai ipetraka lava ao anaty virone Porto voyage Mati solia Poti que solia Taratara solia Revo solia Mati solia Poti que solia Taratara solia Sakai tawanatun Baka fisku yana namo kamune Oh Orovina vawita kwinawe Lai china man Uspilla futsam tapanya bunar full Semametalab Fawadul tonave ye Ton kalunye razonar son Sirano masna masira wana palom nawa Mati solia Poti que solia Taratara solia Revo solia Mati solia Poti que solia Taratara solia Revo solia Fana fukta olen salvatet E vai sule no mam putpet Na foko tawol ni an fanana Sulian juni babaku Mati solia Poti que solia Taratara solia Revo solia Mati solia Mati solia Mati solia Lasagna solia Lasagna solia Lasagna solia
RDJ Muzika. Na amboarana telo no zareny eto dia ny mozika variété, ny ao amin'ny sokajy mozika salegy ary miampy ny mozika cover. Anolotra an'izany amboary zany ary raha tsy manohatra Lilio Ludovic, mpanao voix off, hentsika eny amin'ny dokam-barotra maro, mpanentana fandaharana Black Tempo eo amin'ny RDJ enina amby sifolo teboka enina. Misy ihany koa andro zareo avy ao amin'ny Arrivette izay mpamokatra sy mpamorona ary mpanentana ny fandaharana momba ny lamaody voalohany teto Madagasikara nandritra ny 5 taona. Filoha ny komite Miss Jeunesse Madagascar. Hitantsika ihany koa misy an'izareo Fouey, ny fandaharana torakay tao amin'ny télévision malagasy no nahafantarantsika ny Fouey, mpanentana fandaharana rivotra eto amin'ny RDJ enina amby sifolo teboka enina, Eric sy Honora. Dahoary. Eny ary ndao ary ozy izy tanjona dia tsy ho elafikenina betsika fa ina ianao raha zoky mozika variété avy hatrany jerevantsika ny sary izy avy mifanina anatin'izay sokajy zay. Muzika variété efatra roray imiangaly Iverina Samuela Yanao, Joël Claude. Red Nyalto. Zanaku, Gangsta Bab. Ny ao amin'ny sokajy mozika variété dia Iverina Samuela. Taona tao anatin'ny fanaovana mozika i Samuela, arabainy Samuela nahazo an'izao amboary zao. Za aloha misaotra ny RDJ, misaotra ny fitiavan'ny olona, ny fitiavan'ny malagasy, ny fitiavanareo rehetrarehetra. Dia inona moa fa dia atolotra ho an'ny mpakafity. Dia isaorako koa Landy mantsy ilay niarany vazo tamiko teo fa izy niarany hirana iny. Misaotra ny be mozika, misaotra ny izy telo mianaka kely rehetra. Dia sure makalaza. Soche. Izao kosa tsika dia anaraka mozika salegy ho jerentsika avy hatrany zany. Muzika salegy ambila aniavako azy Daddy Love. Amia Briquet Siska. Fino Avillani Tons Mena. Mihina Vola Rijad. Spécial Wawa. Izario Spécial Wawa.
lasa mpanjakany salegy efa nahazo amboara maro raha ioaoa no resahana eto amin'ny rdj mozika androany ioaoa misy olo tena ny mozika salegy amin'ny amboara zay azony voalohany teniko misaotra zagnahary nagnamia amin'ny fahasalamagna anaka na afaka nitsangana teto niany faly e ravoravo za dia efa misaotra ray aman-dreniko za agny Nosy-be magnaraka ty fandaharagna ty miara-miasa aminay dia misaotra mamany Wachère madaminaka Jamila agnarany ao izy dia isaorako mpiara-miasa jiaby amin'ny SW Pro dia misaotra amin'olo jiaby zay nisafidy nandany crédit nisafidy ana merci mankasitraka anareo era DJ merci nomena indray ny fitenenana mba hanolotra an'ireo sokajy ny mpanakanto izay namelona indray ny hira izay ataontsika hoe mety hoe fatalolo na koa hira vaovao fa ataony amin'ny fomba ahaizany azy ankafizany azy cover muzika cover aza manadino any dama Raika diso ianao any Raindimby Aposte afatra any Dede Fenerive Mrs. Fee Lambanaku any Lion Hill Richard Reni any Janjubi Rebecca Zacha any Tina Juda Omi Iza we? Iza ntinareo? Muzika cover Rijad ya saina ihany koa Lion Hill yakatra ety Ambositra efa nalaza izy teo amin'ny sehatry ny hirany manokana i Rijad fa vao maika anefa nampalaza azy ny fanaovana cover Rijad muzika cover Henganye hanzaka ny fagnaja satria tegna ankatoavy koanao hanzaka ny fitya ezaka na jiabijiaby hoanao fiainana ambony tany hanzaka ny fakambana efa aiko eko faminao zay ny tiasaka minaza tiako enao misaotra Zagnahary voalohany misaotra Zagnahary
misaotra ray aman-dreniko izay niala bakany Nosibe, dadako ry fa tsy niakitra ty, mamako ty, dia isaorako maventy vahoaka jiaby izay nifidy za, zay nazahoako an'ity trophée ty. Dia androany anniversaire ny zandriko izay efa tsy eto intsony fa alitorotrako ho anazy ity trophée ty satria izy natonga zany hira, izy zegny namporisika zany hira na dia efa tsy eto izy. Zay isaorako anareo jiaby. Isaorako RDJ nagnomagna ty fety maventy be ty, fa indrindra BG Label zay miandraikitry za, Big MG dia managerako Nofar zay mitondra za nanomboka tamin'ny 2018, dia fisaoragna maventy ho an'ny Chic by Fabiola zay nikarakara za zio ty. Merci. Merci beaucoup la Yonil. Tsisy raha volagnina ela be fa matoky laninareo igny cover igny, za koa matoky fa tianareo le hira, dia za matoky anareo mpankafy mahita fa mendrika anahy ty trophée ty, mendrika roy io trophée io. Ya, dia za matoky koa fa mbola ho akefagna ho anareo jiaby, ankafy anahy, ankafy anay. Ho lambana koa ny fiarahagna antsika jiaby, mpankafy sy Lionel jiaby. Misaotra betaka antsika jiaby. Enjany zany a asiana tehaka be ho an'iny fitafy mahafinaritra iny. Ova tsy reny ranavalina fahatelo ireny ndre je t'aime. Ndre tsy haiko zany ny fomba filaza azy fa dia hoe reveko ataon'io zany. Ity kosa tompoko lahy sy tompoko vavy ny mpanakanto izay nandeha indrindra tamin'ny radio RDJ tamin'ny taona 2024. Tsisy vidéo, tsisy. Monsieur Saïda. Monsieur Saïd! Anisan'ny nandeha be dia be indrindra tamin'ny radio RDJ. Monsieur Saïda, aiza labaina. Lazao tanjona. Ya, ny RDJ ny onjapeo RDJ enina amby sivifolo teboka enina dia mandeha 7 jours sur 7, mandeha 24 heures sur 24. Ny hira ny Monsieur Saïd dia hira izay nandeha inimbetsaka indrindra tamin'ny taona 2024. Tsy iahisaina intsony. Fa zazavavy jejojejo sady molamola nampandrosoky izy nataoko manahona nanotaniko tsara so dia tsy ampitaona votsy garanty zato samy soma. Monsieur Saïd! Monsieur Saïd! Any an-danitra iwe eny ambony abakabaka iwe eo faly ny tena misorana ny ao ambony satria ny ao ambony nanome ny taleta aloha voalohany. Ny taleta nafahana nisy nanaraka anisan'ny mahafaly anany hoe amin'ny taonanay zao satria zay ny lazaina hoe ireo mpanakanto somary mbola zandriny, misy ny zokiny fa zay dia zandriny. Rehefa manomboka eo aminay misy efa manomboka mihaino foana, mihaino isan'andro, dia azo lazaina hoe misy ventikevitra, misy afatra apita ao. Dia isorako ny nanohana anahitra amin'izay koa nefa ny ao misy milay isorako ny vady aman-janako indrindra mba atolotro an'ilay zanako ty trophée ty. Navitako nanao 250 km isan-kerinandro avy any Ambositra avy lavitra zahay fa tonga foana ty Antananarivo. Dia isorako koa ianareo rehetrarehetra zay nanjifa ny mozika. Misora tompoko. Sambatra iwe otrany hoe any an-danitra iwe eny ambony abakabaka iwe zay le hoe tafalatsaka iwe ifamatsy ary sambatra iwe
RDJ Muzika. Reto sokajy manaraka ireto ndray ary isika dia ny nahazo ao amin'ny sokajy mozika milamina masculin, ny mozika urbaine EDM ary koa ny tropical music. Ho raisitsika ary Francis Turbo, telopolo taona teo amin'ny sehatry ny atsikana mpanentana ny fandarana rivotra eto amin'ny RDJ enina amby sivifolo teboka enina. Izy no tale général ny kolotsaina ao amin'ny ministéran'ny kolotsaina sy ny serasera. Ao ihany koa Oliva Andriamanantena, directeur administratif et financier ao amin'ny RDJ 96.6 FM sady mpanentana amin'ny fandarana Dark Chart. Misy koa ny Baba, mpanentana ny fandarana ambiance rotsaka, mandeha isaky ny alakamisy amin'ny 7 hatramin'ny 12 alina ary mpikambana ao amin'ny comité d'écoute eto amin'ny RDJ 96.6 FM. Ndawari RDJ Muzika. Mankasitraka atsika rehetra foana RDJ Muzika 7:24 melona no izy atsika ny fanomezana ny valany mari-pakasitrana hoe iza nahazo azy aloha dia mamela ay anareo hisaotra ny tanjona izay nanolotra anay teo dia hisaotra ihany koa ny Luka Andriamavony izay nampiakanjo fa indrindra ny Iva Ntia Mariage izay mpampiakanjo ihany koa dia hisaotrana ny Vero zao ary ao tsara daholo tsika rehetra ndao arahana ny ery amin'ny écran iza daholo ny mifaninana ao anatin'ny mozika milamina masculin. Muzika milamina masculin. Tens faharoa Nick Dates. Fakavady Rock Roots. Nenna Misy Saida. Mastirni Tsuta. Tiap Tiaza Wavy Waves. Aton Punaifona Delane. Noho ny fitiavanareo azy dia ho raisy mampitiavana be sy atolotra ho an'ny tsota amin'ilay mahazo tsirony ny trophée. Mihirana izay iran-tsota izay daholo na ankizy na lehibe tena nalaza be izay iran-tsota izay tamin'ny taona 2024 mbola mahazo tsirony. Kamino afa ainao na tsy mifona fa pero manao lona ngidina na any anao na any anao ana na sarotra zalay fionana tsiriritra kubeny avisavanana tonga de porkio kozy uzareo yalopona mana. Salame. Faly zay anisan'ny tena mahafaly anay iny hira anankiray iny anisan'ny hira nanatanteraka ny nofinofiko efa hatramin'izay dia irina mbola hitoy hatrany faharoa manarak'izay misaotra ny ao ambony loha mazava ho azy dia misaotra andrabofinay mba sy hotabataba be ho andrabofinay ragna dia misaotra ho an'le bavy kely anankiray le mira ao anatin'iny mahazo tsirony iny misaotra ho an'izay nanana fahatsiarovana nisy an'le nanaovanay ouverture tamin'iny hira iny nanao mariage sy notrotrazany dia misaotra ny équipe Antony Club misaotra an'izay nifidy anantsy ny cause fotsiny le rony hoe za maka ny lahy fa tena nanoana hatramin'ny farany
dia misaotra ny indrindrandrindra ny team requin reo ny team requin reo a dia misaotra anareo rehetrarehetra mba sy fitabataba be fa ohatrany tsisy an'izany mihitsy androana sy fitabataba be misaotra ny RDJ big up RDJ yao ny sokajikira manaraka ho arantsika ny mozika urban EDM ndao jerentsika hoe izy avy mifaninanao anatin'izany Musica Urban EDM Zafa Crazy aminao Basta Lion Lantra Fafito D-Lane Doc Arion Joy My Queen Marion Ninandresi muzika urban EDM lanitra fafito D-Line D-Line moa tsy eto dia efa misy vidéo nomaniny dia ndao anaraka an'izany tsika miarabantsika rehetrarehetra voalohanteny dia misaotra ny radio RDJ izay eo foana manohana anay artista ary mikarakara ity hetsika ity isan-taona isaorako ianareo isaorako koa ny mpakafy rehetrarehetra izay mifidy ny hirany D-Line eo nareo na ino kidona na ino kiatra dia eo foanareo isaorana be dia be ary manome toka fa hanome tsaratsara kokoa amin'ity taona 2020 ity dia inona moa zany nyteneniko fa dia hoe misaotra ho ela velona RDJ mozika ho ela velona atsika rehetrarehetra amanaraka e miaraba tokolasy topoko vavy ny manaraka dia ny mozika tropicale masculin izay ifaninana ny reto manaraka ireto Musica tropicale masculin aminao Fotiniani Big MG Toujours ça va Jerry Marcos si Gela Top Milam Filine Smaven Tiens bella comme main des sols et l'idiot Fad B Jazz MC Zalov Dalvi araka zany dia ny nahazo ny mozika tropicale masculin dia ilay raflany Bertrand Big MG aminao Fotiniani aminao Fotiniani Big MG na lehilahy manam-bola efa tsy voina amintsika intsony mozika tropicale masculin Anamini tudo programuno Tantera kuze sita kuno Ambela wana tsende kivadino na ele de jour I know you Tanga ita kumashir bebe Yo feku fa ano kume Such as a follow in volontainy moa misaotra ny zagnahary ambony zay nagname talenta izy koa tsy izy tsy navita nanoatra tsy navita nihira tsy velogny koa antegna dia faharoa koa misaotra ny artiste rehetrarehetra
izy koa tsisy anareo koa tsisy ty concours ty imaginenareo hoe za reriny teto dia lasa tsy nasiro ty fifaninanana ty dia misaotra anareo a dia ho any artiste mbola voanompoko mahazo toary zalahy fa izy ty tsy mety vita ty tantarany mozika ty satria ny mozika ny mampiray ny mozika mampitomoagny ny mozika mampifaly dia misaotra ny RDJ koa dia tsy manambany artiste fa mampisontra ny avy ny mozika malagasy dia misaotra ny satria tsika jiaby olo araiky volanko za tsisy lolom-pomin'olo jiaby zegny satria tiako anareo jiaby dia misaotra ny Davalty koa nagnampy za tamin'ny mozika igny dia misaotra ny BJ Label na avetonany nagnotro zao ny labelko moa zany dia tia ny managerako dia misaotra indrindrandrindra Rata Kinga Record izy ao ambadimbadika ao zany moa ny trano fatoriko ny trano finanako satria studio koa le izy satria rahalako izy misaotra Rata Kinga Record miaraka amin'ny Big MG mankasitraka tompoko misaotra tsika jiaby misaotra anareo mpifidy koa eto moa misy message zay hitako amin'ny Facebook agny ozy izy reo hoe izy koa manao mahazoma ino mamba hoe tombotoanay mifidy anao dia hito za zao en direct aminareo devant caméra eto ninareo izy ty fa tsy nanaka merci nareo jiaby nifidy nandany fotoagna nampita-dranomasina agny zegny na eto a Madagasikara misaotra tompoko angamba tsy dia tsara raha ohatra ka avelatsika andeha amin'izao Big MG fa dia mba hiangavitsika izy mba hihira ary dia miangavy any Big MG zahay mba hanolotra hira ho an'ny mpankafy sy ny mpanatika rehetra asorakoraka zay mino an'izany efa zany hira koa bon andraso saraiky za kosa aloha mba misy ranomaniko satria efa agnatin'ilay olo hoe natsiovinareo hira mba misy zavatra nomaniko kely mba nisy teninaka fa vetivety are izy koa zegny fangatanareo are andraso eo are saraiky fo nareo zay mamelo tampoka RDJ Musica. Zao fô zanakanjela anao ty e atsaragna jiaby misy aminao e raha tobilanao mbola d'origine luxe kara limousine namanambady sy magnino e aleva fogna fitiavako e satria za efa potsika aminao 1000 morceau yafeko fa anao ko mety satria za palove indralenao e fiaragna mififiza magneke zatra miafina ty eba anareka zahoako anao adigno inanarane eko anao manambady fa za ndraiky anao teko tambatre anareka zahoako anao adigno inanarane anareo Anonane asina kiki kama mpekuse big up what's not this eba touché Zaza kits kitsinge kutrunge kitsinge Zaza kits kitsinge kutrunge kitsinge Ingin mau mengambil
Yo, io tsy haiko fa anao tsy mila mahay izy ty. Merci beaucoup. Et big up Flogino. Nangan zay arrangement zay. Te merci à Véro quoi nangan maquillage ni Vadin Bertrand zay na leko teo. De mangangi vadinolo manambola teo. Merci.
iarahantsika akaiky ary ny momba ireto amboara manaraka ireto dia ny look masculin, ny look féminin ary koa ny artiste de l'année. Ny fanolorana izany amboara izany dia iarahantsika amin'ny John Hermalala Raharymanjato. Izy no marketing event manager ao amin'ny Vondrona Star. Anita, tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa Orange Madagascar. Taina Rasoul-John, filoha tale général-ny Vondrona RDJ, mpikambana ao amin'ny filankevim-pitantanana eo anivon'ny Finfbama. Ya, voalohanteny aloha dia misaotra an'Andriamanitra lehibe antsika raha natafita n'ity hetsika anankiray ity RDJ Musique. Misaotra ihany koa anao Andriamatoa Ministra Kolotsaina sy ny serasera Ramatoa Zavady indrindra name voninahitra ka tonga nanatrika an'ity fotoana lehibe izay tena zava-dehibe amintsika rehetrarehetra. Misaotra ihany koa ny Ramatoa Tale Général ny fiadidiana Repoblika izay tonga manatrika antsika amin'izao fotoana. Ireo ray aman-dreny koa, ny vady aman-jana koa, dia ay anakely, dia miaraba antsika rehetrarehetra. Fisaorana anareo mpanakanto satria ny RDJ dia fataro fa tsy misy raha tsy eo ianareo. Marina fa hoe lany vola be izahay mikarakara hetsika ohatr'izao, fa fifaliana ho anay ihany koa satria tamin'ny 19 taona lasa, tamin'ny hoe ndao amorona onjam-peo anankiray dia ndao mba ho atao ho an'ireo mpanakanto malagasy mazava ho azy ny mpanakanto any ivelany fa tsy mena amin'ny taminy any ivelany ny eto toerana. Dia izay no natonga anay namorona an'ity hetsika ity andiany fafolo satria nisy fotoana izy ity nijanona kely. Dia nandritra n'izay 15 taona izay satria folo ny hetsika fa 15 taona izay dia nisy ireo mpanakanto goavana, misy ireo efa nandao, misy ireo mbola vao misandratra. Manosika anareo foana izay fa nitenen'ny barona teo atero ny mozika anareo. Izay tsy mandray vola na ariary aza, fa fitiavana be no entinay rehefa mitondra n'iny mozika iny ho an'ireo mpieno manerana ny nosy ary manera-tany mihitsy aza. Misaotra ihany koa, je voudrais vous remercier, madame, pour votre soutien, parce que pour faire un événement tel qu'RDJ Musique, Orange a été là. Orange Madagascar, s'il vous plaît. Merci d'applaudir Orange Madagascar, sans qui nous n'aurons pu jamais organiser de telles manifestations. Merci, madame. Et aussi la Star, qui est sponsor Coca-Cola. Sotra betsaka anareo miara-dia amin'ny RDJ hatrany. Dia omeko ny John angambany aloha ny fanomezana ny trophée voalohany. Eny ary tompoko, tsy andrela ary tsika fa tonga dia ho arahana ho jerena avy hatrany hoe iza no nahazo ilay look féminin sy masculin ny soirée. Dia izany dia azony Meza. Fitafy artistique. Metsika tehaka mafy be izy. Misaotra tompoko dia misaotra betsaka ny zandrinay nandeha fany akanjo misaotra betsaka ny nananao izy ny tiako tenena hoe akanjo talenta ihany koa dia samy manana ny inspiration dia samy manana ny arany dia jereo Facebook
fa manao buzz be any a fa nahazo le izy sotra tsopika. Maintenant, nous allons offrir le trophée de l'artiste de l'année masculin qui sera offert par Orange Madagascar. Alors, l'artiste masculin est Big MJ. Dia mbola i Big MJ ihany no safidiny mpifidy tao anatin'ny artiste tamin'iny taona lasa iny. I Big MJ dia tsy ahirina fa avy ao amin'ny BG Label. Za mba mangataka nareo rehetrarehetra fotsiny mamaly ty teneniko ty. Nareo mamaly. Ino! Ino! Zay tanomboany any omboako. Merci nareo jiaby. Merci beaucoup. Merci Zagnabo. De izy ty zala amboara izy ty fa ezaka zany ny tena misy tam'le zavatra. Tena niezaka aloha ny tenanay ary mankasitraka ny RDJ nampiezaka zay satria tadidinay zay mitsofoka tamin'ity trano ty nody mena. De zay nody tsy niondrika fa nitraka ohatran'izao. Hoy zay hoe ndray andro any tsy avelanay salama iny de izy zao misaotra mankasitraka anareo hoe mbola misaotra DJ hatrany de mankasitraka anareo artiste rehetrarehetra de ohatra hoe tsy nahazo de izy teneniko zay miezaka de amin'ny manaraka tsy maintsy mahazo foana. Merci beaucoup de félicitations ho antsika rehetrarehetra zay nitondra mody mankasitraka merci merci. De azafady nisy adino ny meva sanjy zao nampiakanjo ty lambolamba hoany kely ty nisy ambany nisy fa somarina mivelany zalahy tampoka za de tsy tafisolo big up zalahy de big up ho an'ny mamako zay any na mijery télé izy na tsy mijery izy manko tsy de mivaky loha zavatra zay de rehefa faly fotsiny zanany mody an-trano rehefa hitany faly iny ndray ny zanako hoe merci beaucoup. Paina zany Big MJ, artiste masculin de l'année. Iny zany masculin de zaho koa no hanolotra ny artiste de l'année féminin tamin'iny taona 2020 iny. L'artiste féminin de l'année RDJ Musique 2019 est attribué à Denise. Entertainment et Denise. Fanternity amboara resnity raha ny androany. Bravo Denise, artiste de l'année. Noti mafati, mas noti tiaka peno, non mi volano combatti peno, sawaneti miladera jamno, vengono viengo zao ya lavo, mas noti tiaka peno, non mi volano combatti peno, sawaneti miladera jamno, vengono viengo zao ya lavo, forza mai segese, zao e fanyova, matuki tenga
tengany ety voko efa feno vity vako mazava zaho efa niova raika ty tegna tsy nampoiziko misaotra betsaka anare jiaby mpankafy dia misaotra betsaka ny ekipako jiaby hitanare jiaby fa izy koa tsy avy taminare za tsy za misaotra betsaka vadiko misaotra betsaka zandriko misaotra betsaka zanako anare jiaby tiako agnaty foko tantara kely fohy kely fogna efa zaza jiaby hitanare afarako sy le zoky hitanare afarako reo efa amampolo taogna reo nanomboka za nanomboka nira nijanona tafarako ary natoky ana important amina loyauté ary faly za averiko amin'ny zagnaro ny voninahitra dia miarahaba koa ny artiste jiaby jiaby dia mirary soava koa misaotra betsaka RDJ Denise tsy tokony nalevantsika nandeha nakany antsona iverina indray miaraka amin'ireo mpanakanto rehetrarehetra izay mbola ato an-trano amin'izao fotoana izao mangataka anareo hiakatra ety an-tsehatra tomboky lasy tomboky vavy dia somary ataontsika aingakaingana kely zay vekarana an-tsehatra izay satria dia anao surprise ho an'ireto olona tonga nanome voninahitra antsika ireto isika na ny eto atoerana na ihany koa ireo mijery antsika amin'ny alalan'ny fahita lavitra na mijery antsika amin'ny alalan'ny internet manasantsika Wawa Vata Rijade fa tsy ry akory mandroso ary nareo a nanaovantsika azy tonga dia ny anankiray mizara anankiray dia mba anafangana an'izalolona izany isora be lehibe a isika rehetra niaraka taminay tamin'ity androany ity a nareo tato amin'ny ity sesay ivato ity a isorana ihany koa nareo tany tokantrano tany a zay manaraka anay ato anatin'ity RDJ Musique ity manomboka indray ny RDJ Musique taona 2024 dia anentananareo mpanakanto sahady tongava amin'ny RDJ anatin'ny sanganasonareo raha tsy nareo andray anjara ao anatin'ny RDJ Musique 2024 isora manokany ihany koa ny mpiara-miasa rehetra nanonana sy ny karakara an'izao etsika izao isorana ny vero ny karakara ny taovolo ny vehivavy sy ny tarehin'ny lehilahy zay hitatsika manja be daholo any ekipan'ny RDJ androany isorako manokany eto tsy dia mahazatray ny manao akanjo ohatran'izao fa mba voninahitra ho ahy ny miteny anareo a isorana eto ny I20 zay hitatsika ery ambotsiri nampiakanjo ahy mba bogosy androany ary mba fiera mihitsy ako a kompatanantsika rehetra vonina va ny mpanakanto rehetra surprise sady anaovana velomantsika rehetra ao anatin'ny tirity teka mabe ho anareo tompoko nareo any an-trano anao fa mino ianareo fa misotro jus taintaina andao ary hiaraka hiry aminay antirity tsika ny tongatrano fa mafantatra an'le hiry ao ve satsy ao tsika tompoko ity ny micro tompoko Badanga tumiulano Ewa nila no benya Wela nila no benya Wela nila no Wela nila no Fuska Wana na sanur latmo Ewa na sanur latmo Misotra petsaka tsika rehetra rehetra